ohatr'izao fotsiny tompo enao ny anasitrana rehefa tsy vavaka tsy mandeha am'izay lohan'ny ntsony amin'io a dia inona zavatra misy tena henoko mihitsy nisy tanana sotona io tanako tonga dia nametraka anazy teo nohatra ny sotony dia napetraka teo fa henoko mihitsy kolonna io mipopoka miverina aminao trak alleloia dia inona zavatra tao ambadiky le izy 7 olona andro niny ihany ny converti tamin'le lalan'le olona ray zay za taloha anisan'ny olona faran'izay tia mikritika paster hitan'izay any anatin'ny caméra anty nareo tsika rehetrarehetra namana taloha za fa za efa tsy antsony za zany a ny tenana simbana voalohany tany amin'ny famompona dia tany amin'izay satria nisy mpanompon'Andriamanitra nitory teny dia ozy izy efa nodimandro moa le mpanompon'Andriamanitra ka tsy hita zay fa ny fitsarana indray miona ozy izy hoe nandalo tetiko fafaben'Andriamanitra na mafamaloto rehetrarehetra dia zay nivoako tao am-piangonana koa satria za zany netretra tamin'izany fotoana zany tsy tokony ohatr'izany kosa ny langazina mpanompon'Andriamanitra vao converti kelikely hoe tsy tokony ohatr'izany kosa ranganiko ny langazina mpanompon'Andriamanitra fa mba tokony hoe mba mananatra hoe mba tsangany satria tamin'izany tamin'izany fotoana zany a mbola passé any tany amin'ny 98 nakany zany resaka zany tamin'izany zany nefa tsy de tia zany hoe mifanenjikenzika amin'izany hoe mifanitifitra zany fa tamin'ny fotoana rehefa nahenoko ny tory tenin'ny papa dia teo nanomboka nisy an'ilay tao hoe Christy centre le Jesosy io amin'io ny zavatra rehetrarehetra nanomboka ny soran'i Jesosy tao anatiko le hoe tsy tia mpanompon'Andriamanitra ary za zao ny tena anisany no miteny hoe rahalavon-drahalantsika andao atsangana tena zany ampanetretena nitsodrano anao a papa aloha zany dia ho any Nosy-be niatso anazy tena nitady tantarano devota aminazy hoe tena hoe aloha zay fa hoe korakora fasafasy fa tsy tratrako dia efa any amin'ny garotera izy miantso anahy tena tsy haiko hoe folo minitra ngamba izy niatso anahy dia tena nitsofony rano tanteraka hoe ndana ozy izy ampandreseno fa tonga tany zavatra tsy neritreretiko ny zavatra nisy mpanompon'Andriamanitra efa mihoatra no za daholo ny taonany a fa nanetry teny zareo hoe fa aiza nga ianao zeza manompo dia ozy izy za hoe mianatra ao amin'ny sekoly ao amin'ny hvkl ampianaron'ny tompo ao tsy dia manam-pahalalana be fa raha ny école zay nanaovako école biblika mba ny fantatry ny olona tsy ho teneniko anareto reconnu international fa nataoko anaty baoritra sy sasely izy dia natsipoko tarehanjordira dia naka vaovaondray ateto dia nijoro an'i Jesosy zao tsika tena teneniko tsy osotra ny toritsika tsy fitahina ny toritsika Jesosy Kristy avy Nazareta no toritsika Alleluia. Falme batsika vehivavy tratrin'izao vitintsika zao dia tahin'Andriamanitra daholo. Tiako ijoroana vavolombelona eto ny lalana nitondran'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanay dia tao anatin'ny fanomanana mariazinay mamako niteny hoe anao ve misy vola vadinao ve misy vola karakarana mariazy ohatr' izany zany teny hoe Jehova jire mama nanao ohatr' izany dia tsisy izy nanomana ihany nanao projet mivarobarotra le crevette dia le macaron tsy zany hoe nanao zany izy dia nisy vola izy nikarakarana an'le izy mba manana le mariage dia tonga dia nidofotra le izy perte izy dia vola rehetra dia lany dia fa kely sisa ny vola tao aminy dia ahoana ary zany dia kivy be izy tamin'le izy tokony vola raha naomby iny projet iny dia voamina tsara ny mariage ohatr' izany dia le hira jire ampiainao tena tiako be le hira dia nafana fo be fa nga misy vola nareo izy mamanay tsisy vola fa Jehova jire mama fa nga nata tsisy finoana satria mamanay matanjaka be amin'ny fivavahana dia ataoko izany foana izy dia saorana ny tompo dia vita ihany ny mariazy satria nisy olona nanampy mamako tamin'izany nisy olona havany mba misimisy vola dia nanampy anazy dia kokovrena teo le izy fa tao anatin'le izy nalahelo kely ihany tamin'le mariazy satria tsisy vola
mamako koa niteny hoe na ny lamba mariazinao lamba robo ataonao aza tsisy dia za niteny taminy hoe mba vidy ihany le lamba ho aho za tsisy vola izy dia ny zoko efa vita mariazy a niteny hoe ao fa ampindramiko anao le lamba nanaovako mariazy tena tsy tiako le lamba nataon'ny olona tamin'ny mariazin'olona dia ataoko dia tsy tiako dia tsisy choix dia nataoko ihany le lamba fa tsisy nafantatra hoe lamba zoko le izy fa dia ohatrany mety amiko ihany le lamba fa ohatrany tsy tiako fa saorana ny tompo dia vita ihany fa tao anatin'ny tokantrano a tena mafy be tao tena hoe sahirana mijaly dia za ny teny hoe fa maninona na tonga nanambady fa tena nijaly dia za ny teny tamin'ny mamako hoe za naninona fa tena mijaly dia za ny teny hoe raha tato aminareo aza tsy nanao ohatran'izao ohatr' izany teneniko tamin'ny mamanay fa anao nenay tenay zany nenay nanao mariazy sitraponao le izy dia iarety eo foana ozy mamanay dia kivy tena kivy satria za faravavy tao mamanay dia gâté ohatr' izany dia manamanam-bola kely fa tsy farany hoe manana fa dia tsampako le miadakadina le amin'ny ray aman-dreny tsisy zavatra dinina tsisy hoe bazary laoka vary ohatr' izany tsisy zavatra dinina zany mihitsy fa tao amin'ny tokantrano amin'izay tena kivy amin'izay dia saorana ny tompo amin'le izy fa le lalana ny tondran'Andriamanitra tena mahagaga dia ozy mamanay rehefa kivy talohan'ny mariazinareo anao niteny hoe Jehova Jireh dia zao anao hoe kivy izy tamiko dia zao saorana ny tompo tonga taty zay tonga taty zay niala tany amin'ny Bilobe satria nisy problème amin'le miady ny havako za miady amin'le havany dia izy koa misy problème kely amin'ny havako dia tsy sitrapon'Andriamanitra janonanay tany aminay dia nafeky ten'Andriamanitra taty zay nipetraka tamin'ny 2023 dia tao anatin'izany mbola mitovy tsy dia mitovy izy fa ohatran'ny mbola sahirana araboly misy tsy fampihana mihitsy ao dia misy fotoana kivy dia monimona fa maninona ty fa maninona ty hijaly fahasahiranana ty dia saorana ny tompo amin'le izy fa mbola manana programme mbola Andriamanitra ampandresy dia za zao efa manomboka matsampa hoe lalana hitondran'Andriamanitra le izy dia tsy monimonina fa manaiky dia saorana ny tompo tamin'ny alaroby zay tsisy misy vola zay fa juste vola hodinay dia tsy afaka mihinana zavatra be dehibe rehefa andalana dia tonga dia ohatrany efa 2 arivo le vola tao am-paosiko vola hodinay ankadikely lafo dia nitsitsitsy vola teo zay dia tonga dia nivangin'Andriamanitra ny olona zay mpaniraka anay mividividy zavatra ty avy any aminay dia ao fa vidinareo ty dia vidinareo ty fa omeko cadeau izy efa zatra manome volanay rehefa manao ny commission anazy dia saorana ny tompo amin'le izy fa vita ny commission naterina amin'ny gare routière le entany dia za niteny tamin'ny vadiko hoe atsika ne efa tsisy vola anaovana bazary tsony efa tsisy vola anaovana laoka tsony dia volan'ny fodinay ihany misy tao am-poketrako dia tonga tao an-trano zay saorana ny tompo izy niteny hoe andefa vola fa za nitenitena be sao dia tsy alefa le vola fa tsisy laoka netindray dia tonga trano zay tonga dia sikafonay le trano saorana ny tompo fa tonga le vola dia nihoatran'le fanomezany zay izy manome anay 15 000 ariary 10 000 ariary fa nomeny 30 000 ariary zay dia couvre ny bazarinay ohatr' izany tena mamaty Andriamanitra tena mahagaga saotra andaotsika hitsangana hivavaka hisaotra an'Andriamanitra merina ny voninahitra an'Andriamanitra taditsika le fijorona fahavolombelon'ny pasteur José teo hoe ny omby asa rehetra any faritra misy azy any Ambatondrazaka
ny teny mihitsy ny hoe fahahoany nareo kristiana rehetra fa izay omby azy tena mifankaty finareo milaza fa ho any an-danitra nefa nareo ohatra mifanenjika anatra afatra ho atsika izany izay mila mifankaty tsika tena mila mifankaty satria na ny lehibe an'ny omby asy ary efa mananatra hoe mifankatiava ny kristiana anankiray manaraka koa le teo koa izy ny teny hoe mila mihaino zany ny teny direktiva n'Andriamanitra na sen'Andriamanitra namidiny daholo ny fananany rehetra tao an-trano nandeha nakany ambanivohitra tena tsy fantatra tany dia saika tsy nanaiky fa rehefa nanaiky dia teo nanehoan'Andriamanitra ny voninany olona malemy efa simba any amin'ny colonne vertébrale rehefa nametra tanana tamin'izy dia sitrana teo ny le olona dia nisy olona be dia be 720 voavonjo ny fanany tao anatin'izay ary farany teo misy an'ny rahavavy teo hoe ny fehiny dia zao mila mahatoky an'Andriamanitra tsy be fanahiana tsy mimonomonina fa rehefa mitsahatra tsarintsika dia miasa Jesosy andao ary tsika hivavaka raha eny tsara indrindra ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo midera sy mankalaza sy manome voninahitra anao zay sotra betsaka Jesosy fa ianao daholo nanao andreny ary tena lehibe ny fitiavanao satria ianao mitaiza ianao mitondra ianao mitantana ary ianao mitarika ny olona tsirairay avy amin'ny fahamarinanao misaotra betsaka ny zavatra nataonao Jesosy tamin'ny ranada pasteur José Jesosy Kristy tompo nampionao dia nampafantarinao ny fahamarinana tena nitondranao azy sy ny ankohonany Jesosy any amin'le destin any amin'ny lalana izay tianao hitondrana azy ireo misaotra betsaka Jesosy fa nanaiky izy misaotra betsaka Jesosy fa mahatoky ianao teo amin'ny fiainany misaotra koa Jesosy ny amin'ny message hoe mila mifankaty izay isan'andro manko ny pasteur ny rahanao mila mifankaty fa ty ho lafa mihitsy ny rahanao Jesosy tena sokafo ny fonay aza velana mafo zay Jesosy anaro ny faharatsiana rehetra mba tena iaina an'izany fankatiavana izany dia misaotra betsaka koa nanampianao Jesosy ny famian'ny Castello Jesosy tena atoky anao tena iankina aminao tsy tianao iankina amin'ny zavatra misy ato tany zay fa tianao iankina aminao Jesosy Kristy dia ny fehiny hoe tena ianao Kristo centré tena ianao ny ivon'ny fiainanay dia tario zay tefeo zay hiditra ao anatin'izany foana isan'andro mba tena le épouse tena le fofombady miomana ho ampakarina dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masy manan-kerevany zareta mankasitraka Jesosy amen te hafa mafy be anao an'Andriamanitra anasanareo hipetraka tovoka narabantsika vehivavy fa nisy fotoana androany natokana ho antsika amen misaotra an' Jesosy amaky ny Genesis toko faharoa andiny fahavalo amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo tsika izay vaky toy izao ny anaran'i Jesosy ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy ary tany namoronan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra dia netiny tany amin-dralehilahy ireny ahitana izay hanonana azy avy ary izay rehetra nanonana ny ralehilahy zava-mananaina rehetra dia izany no anarany dia nomeny-dralehilahy anarana amin'ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny bibidia rehetra nefa tsy hita izay vady sahaza ho an-dralehilahy mpanampy tandrifiny ary Jehovah Andriamanitra nasondry tory an-dralehilahy ka dia natory izy dia naka ny taolatehezana anankiray izy ka nanakombona ny nofosolony ary ny taolatehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka netiny tany amin-dralehilahy ary io ralehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy amen miavaka ny namoronan'Andriamanitra antsika vehivavy tsy toy ny biby eny fa tsy toy ny namoronan'ny lehilahy koa azany novakitsika tsara le teny teo fa nofotra avy amin'ny nofony Adama sy taolana avy amin'ny taolany Adama no nanaovana ny vehivavy lehilahy tsy zany fa vovotany no namoronana ny lehilahy ny avaka hatramin'ny voalohany zany tsika vehivavy dia gaga za miteny aminareo fa inona moa no mahatonga antsika vehivavy te hitovy zo amin'ireo lehilahy ireo spesialy isika vehivavy men'Andriamanitra mission goavana isika vehivavy nanavitra firenena iray
dia Ester izany. Vehivavy dia afaka mitovy filazantsara manerana ny firenena anankiray ka natarika olona maro hanantona an' Jesosy. Ilay vehivavy Samaritana teo amin'ny fatsakany izany. Vehivavy no manana fo misisika ho an'ny zanany, ho an'ny taranany, na dia efa hoarina tahaka ny amboa azy izy, fondreny izany. Vehivavy no mivavaka mandrakariva ka tsy reraka le tao amin'ny tempoly ny andry an' Jesosy ihany izany. Vehivavy no teraka amin'ny mpamonjy dia Maria izany. Vehivavy no tsarovana mandrakizay satria namboatra ny andevenana an' Jesosy tamina ny sorany diloilo-manitra an' Jesosy dia ilay vehivavy mpanota izany. Vehivavy no nahita voalohany fa efa nitsangana ny tompo dia Maria Magdalena izany. Aleloia. Maro tsy voatanisa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly ao ireo vehivavy nampiasaina tena hoe miavaka isika. Dia aoka isika amin'izao andro faran'izao dia ho vehivavy mahatoky ka ho mpijoro amin'ny banga ho amin'ny zanakisika, ho amin'ny vaditsika, eny fa na dia firenentsika azany. Avy amintsika no ananganana taranaka voafidy fanjakam-pisorona sy firenena masina. Zanak'Andriamanitra marina no atsangana amin'ny alalantsika. Aleloia. Dia raina mandrakizay Jesosy. Dia tehaka mafy be tsika andraisantsika mpatompon'Andriamanitra manaraka. Aleluia. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto fanatrehan'Andriamanitra. Miarabantsika vehivavy ihany koa tratran'izao androany izao. Misy tenin'Andriamanitra ato fantatra ny devoly zany côté positif amin'ny vehivavy zany amin'ny maha miavaka azy. Dia teto indray nefany rehefa nandehandeha tsisy andra-lehilahy raha vehivavy dia nanapa-kevitra rery tany dia nidona amin'ny farany. Vakitsika ho amin'ny Genesisy 3:7-9. Genesisy 3:6. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitandray vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo matsiriritra ampahendry dia nanotaza ny voany ka ny hinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana. Zao avy amintsika ny voan'ny firenena dia avy amintsika ny poirany avy amin'ny vehivavy ny poiran'i Jesosy. Dia zao ararotin'ny Satana izay zavatra izay rehefa mierikerika tsika mandray anjara ngeza be eo amin'ny ankonana ny vehivavy ka mila mitandrina tsara. Teto dia rehefa nandeha rery tsy nisy ny Adama i Eva dia teo no nanararotany devoly nampiresahana azy. Rehefa tsy vadinao no iresahanao dia misy feo hafa mampiresaka anao any ambadika any. Vokatr'izay dia lasa mandray décision tsy izy ianao. Dia zao matetika ny zavatra andramana, zavatra andrarana no tian'olombelona andramana mihitsy resaka décision le izy. Eto dia efa resy lahatra mialohan'ny fotoana hinanana n'ilay voankazo i Eva fa ny andro tosika kely fotsiny avy any ivelany mba hanaovana excuse. Tsy hoe tafihinana voankazo izy fa nihinana mihitsy dia nahita izany ho tsara ka nampihinana n'ilay vadiny koa. Mila mitandrina tsara tsika vehivavy. Teto ny zavatra hitako hoe tsisy fanenenana mihitsy ny tamin'ny Eva. Dia ny problemany rehefa nandeha tsisy amin'ny vadiny izy dia nanapa-kevitra irery tsy naka hevitra tamin'ny vadiny fa raha mba vadiny zao no teo akaikiny dia mety nanoro hevitra anazy hoe satria izy mivady no nitenenan'Andriamanitra fa tsy izy bibilava, izy sy mena rano
dia izao mety mba niteny tamin'ilay vadiny hoe tsy izany angeriny eny ny zavatra nitenenin'Andriamanitra tamintsika tsy izay ny zavatra nyresahany tamintsika dia izao hoe izay maharatsy an'ilay hoe mahafantatra ny tenin'Andriamanitra fa tsy mampiatra azy teto moa izany dia lasa nihinan-kinam-poana mihitsy izy mivady izany hoe ianao izany ilay vehivavy izany efa nihinana ny tsy fihinana dia mbola mifahanana koa mivadiny izao mila mitandrina ny lehilahy koa eto izany dia tsy hoe androantsika izany tsy hijery hoe iza ny diso na iza ny marina fa andaontsika hijory amin'izay nolazain'Andriamanitra antsika mba tsy hanotatsika izay matetika ny olana ao an-tokantrano vao amin'izao variana mifanilika mpitoerana mpivady ka tsisy teo responsable lasa mifanometsiny rehefa misy tsy fitezan-javatra mihemitra ny ara-panahy satria tsy manao sitrapon'Andriamanitra teny kely farana mpivady miandro fampakarana ve tsika sa mpivady mijery izay tafakatra aza variana ianao fa homano mandrakizay ianao tianao Jesosy. Alléluia. Hébreu 12:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Jaona 2:7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: hoy Jesosy esory ny vato, hoy Marta nabavy maty taminy, tompoko maimbo izao fa efa efaran'izay. Hoy Jesosy taminy: tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Sika vehivavy dia ny fokonin'Andriamanitra ho vady sahaza sy mpanampy tandrifiny lahy. Tsy tanteraka mihitsy ny tsodran'Andriamanitra tamin'ny zanak'olombelona hoe miahamaroso mihabetsah raha tsy teo ny vehivavy. Ary rehefa teo ny vehivavy dia nahita Andriamanitra fa tsara indrindra ny zavatra ny fokoniny. Noho izay antom-pamoronantsika vehivavy izay dia matetika isika manana attitude sy comportement ny Marta, maro ahina, maro erena. Ary ny tena olana dia izao, matetika isika mihevitra hoe nofokonina ho mpanampy tandrifin'Andriamanitra. Dia izay tsika miezaka izay hoe ho mpanampy tandrifin'Andriamanitra dia rehefa tsy mandeha amin'izay laoniny izay verantsika azy ny zavatra dia manomboka tsika hoe frustré, manomboka tsika mamoaka vo ratsy be dia be ao anatin'izany ny fomba fijery, ao anatin'izany ny fomba fisainana, ao anatin'izany ny ao am-po, ao anatin'izany miditra amin'ny fankahalana. Izao anefany ny toerana ankasitrahan'Andriamanitra ao antsika dia izao le nitenen'i Jesosy tamin'i Maria hoe eo atongony. Eo atongony ianao dia migioka amin'ilay oniny rano velona. Ozy izy ny voasoratra ao amin'ny Ezekela 7:7-12. Ary eny amoron'ny ony eny an-tany roa no aniriny hazo rehetra fihinam-boa, tsy halazo ny raviny na ho lany ny voany, fa hamovo vaovao isam-bolana izy satria mivoaka avy ao amin'ny fitoerana masina ny ranony ary ho fihinana ny voniny ary ho fanafodiny ny raviny. Rehefa isika mitoetra eo an-tongotry ny tompo dia izao mitentsika dia famelombelomana ny hafa, ny ao am-pontsika zavatra tsara ho an'ny hafa, mamovo tsara vontsika amin'ny fotoana rehetra. Amen. Ary hoy Jesosy aminao an'io raha vehivavy: zanako sy ny asany tanako aoka ho adidiko ihany. Na Joba ka nampianarin'Andriamanitra na paherezin'Andriamanitra ao amin'ny toko 7:3-7 manao hoe: mikopakopaka noho ny hafaliana ny elatry ny ostritsy, nefa mahalemy fanahy azy va ny elany sy ny volony? Tsia, fa mandao ny atodiny ao amin'ny tany izy ka mamela azy ho hafanay ny vovoka. Ary tsy ahiny izay ho voaporotro ny tongotr'ireo na voahitsaky ny bibidia. Tsy tia ny zanany izy fa ataony ohatra ny tsy azy ireny.
efa very foana izay nisasakana nefa tsy ahoany akory izany fa efa nampanadinoan'Andriamanitra ny fahendrena izy ary tsy nomeny anjaka fahalalana. Ka mikopakopak'elatra tao anidiny izy dia iomeheza ny soavaly izy ny mpitaingina azy. Aza manay ianao ny amin'ny ampitso ny ankonanao. Aza manay ianao ny ampitsonao fa mahatoky loatra Andriamanitra. Teto Andriamanitra tena nao fanoharana ny ostrits izay noharina tahaka ny vehivavy adala mahafoy ny ankonany. Kanefa le ostrits na tsy nasiana fahendrena ary dia misy Andriamanitra miay azy. Amen. Andao tsika fotsiny hitoetra eo an-tongotra Andriamanitra fa rehefa eo an-tongotra Andriamanitra tsika dia ain'Andriamanitra manao ny zavatra rehetra. Tehaka tsika ndraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Faly miarabantsika tsirairay avy indray ary manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika dia tsinganana manokana eto ny vehivavy satria andro ny vehivavy androany. Ny vehivavy dia endriky ny fiangonana. Ny vehivavy dia afaka tonga fitaovana famonjena izao tontolo izao. Vehivavy anankitelo no entiko amintsika eto dia Debora mpaminany zany a. Izy ilay nampiasan'Andriamanitra hamonjy ny Israely tamin'ny tanan'ny Kananita. Estera dia namonjy ny mpiray firenena tamin'ny didim-pandringanana izay nomany ny amana. Maria indray dia afaka ny tonga fitaovam-pamonjena izao tontolo izao tamin'ny tondrany an'i Jesosy tao an-kibony. Mety hoe ninona mety situation familiale misy anao, statut misy anao, nansata misy anao dia izao hoe afaka no tonga fitaovana eo anatrehan'Andriamanitra ianao amonjena ny hafa. Manana fitaovana mahery vaika amin'ny vehivavy dia izany hoe fiombonana amin'ny Jesosy ary fametrahana lanja fahanatrehan'Andriamanitra ao anatiny. Ny vehivavy dia manana fitaovana redoutable ihany koa dia amin'ny alalan'ny vavaka izay asandrany. Afaka tonga fitaovana famonjena ny ankonana ny vehivavy, afaka ho tonga fitaovana famonjena ny firenena ny vehivavy, ary afaka ho tonga fitaovana famonjena izao tontolo izao ihany koa ny vehivavy. Dia ndao tsika vehivavy tena hoe hijoro ho lasa fitaovana mahery vaika eo ampelantanan'Andriamanitra, amonjena ny firenena, amonjena ny ankonana, amonjena izao tontolo izao. Andao manomboka izao tena hitsangana satria vehivavy no endriky ny fiangonana ampiakarina amin'izao andro faran'izao. Ka andao tena tsy atoritorontsony isika vehivavy fa tena ho tonga fitaovana mahery vaika eo ampelantanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatiny. Andao tsika vehivavy tena hoe andray an-tanana ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Satria jereo tsara fa Maria dia ankizy vavy. Tsy miteny ny azonao, ny taonanao anatrehan'Andriamanitra. Rehefa ho tonga fitaovana eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Zany ankizy vavy kely zany dia mety eo nanomboka eo amin'ny 19 ans. Tsy maninona, 4 taona ianao fa izao hoe joroa miazava. Rehefa tonga ny fahazavanao dia andaontsika vehivavy manomboka izao tena hoe hijoro an'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao. Alleluia. Andaontsika andraisy ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Mama Viviane Tafinarevy. Alleluia. Faly miarabantsika tsirairay avy indray androany dia manona fahasoavan'i Jesosy amintsika, dia miraba amin'ny vehivavy rehetrarehetra ihany koa. Tsy hoe androany ihany ankalazaintsika akory fa ankalazaina foana isan'andro, amen. Fa androany aloha nataony havaka kely. Dia melohan'ny tondrana ny teny dia tiako ianao hivavaka androany. Teneny Jesosy hoe Jesosy tena mila anao androany. Isan'andro isan'andro aza velan-dalo maina izao fotoana izao. Aza manaiky raha tsy mandray avy amin'ny Jesosy androany, na lehilahy ianao na vehivavy misy anjaranao foana androany. Fa izao andao atolotsika an'i Jesosy ny fotsika androany eo ampipetrahana ihany. Dia teneno izy hoe tena ameko anao ny foko Jesosy mba hiesany ny teninao, haniriany ny teninao satria tadio tsara fa rehefa fona fiainana tsisy teny izany dia tsisy ninina miseho. Satria Andriamanitra rehefa naneo an'izao tontolo izao
dia nandefa ny teniny izy a dia nisy ny mazava nisy ny rehetrarehetra dia androany a tokony isy mazava isy fiainana isy zavatra be dehibe tonga eo amin'ny fiainantsika isy sitrapon'Andriamanitra isy zavatra be dehibe fa zao ndao angataka hoe Jesosy asio teny androany ataovy mandray teny androany fa tsy atao mipetraka eto amin'ny seza fotsiny ray masina tsara indrindra sany an-danitro misaotra anao zany amin'ny teny rehetra izay efa nalefanao teo misaotra satria efa nanisy rivotra nanisy fiainana ny fiainana ianao androany Jesosy dia manokatra amin'ny fonay izay tsirairay avy sokafo ny fonay tompo ary manaiky izay ny esan'ny teninao hiasa tao anatin'ny fonay anjaka tao anatin'ny fonay izany teninao zany mitenena aminay Jesosy ataonay fitaovana amin'ny fonay androany andraisana ny teninao mba hisy fiantraikany aty amin'ny fiainanay izany teninao zany mitenena fa voninkaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Efa be dehibe ny zavatra nandalo teo tena hoe zany hoe Andriamanitra zany tena tia vehivavy tia miara-miasa amin'ny vehivavy izy raha ijerintsika ao amin'ny Luka 7:7 rehefa nentina teo foana hoe dia hoy Maria ity ny ankizivavy ny tompo aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao dia nandao azy ilay anjely jereo tsara fa Maria dia vehivavy mijoro tiako mba hozaraina amintsika androany dia zao hoe andaontsika tena hanao hoe vehivavy tena mijoro amin'ny fiainana mijoro amin'ny zavatra rehetrarehetra mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra mijoro amin'ny rehetrarehetra mihitsiny Maria zao teto dia nanana fijoroana izy satria rehefa nandremy feo an'Andriamanitra izy dia tsy niambahamba tsy nantany ny tenany tsy nantany ninina fa tonga dia nanaiky zato itsanjato hoe zao Jesosy ity ny ankizivavy ny tompo oka ho tanteraka amiko araka ny teninao vao maika azy izy nanao amen rehefa tonga ilay tenin'Andriamanitra fa tsy hoe ndraindray rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra hoe nareo vehivavy manekeva zany hoe nareo vehivavy mijoroana nareo dia tena tokony tonga dia hanao amen mihitsy ntsika hoe amen mihitsy zany fa tsy hoe hipetraka amin'ny fanontaniana hoe angina foana ve fa Maria teto tena hoe amen ozy izy na dia tsy takatry ny saina raha zavatra mitranga fa rehefa amin'ny feo an'Andriamanitra na sitrapon'Andriamanitra ny tonga dia jereo fa tonga dia nanao amen izy dia zao ny zavatra tena nafinaritra be tanteraka teo amin'ny anjara voatendry ny Josefa raha jerena ny tantaran'i Jesosy Josefa ny tena sibleny Jesosy teto eo ihany Maria satria Josefa tsy afaka hitoejaza dia izay no natonga azy ny safidy amin'ny Maria fa Josefa ny tena nikendren'Andriamanitra teto zany hoe raha tsy nijoro zany Maria tsy tonga teo amin'ilay toerana anjara voatendry ny Josefa raha jerenao amin'ny Isaia 1:1 tozy ny ten'Andriamanitra ary isy solofo itsimika eo amin'ny fototry Jese ary isy mitrebona avy any amin'ny fokony avy any amin'ny fakany jereo tsara zany hoe taranaky Davidy io efa faminaniana efa tamin'izany no hoe isy Jesosy Emmanuel ny anarany azonareo ilay izy dia nefany raha tsy nijoro Maria dia tsy tonga Josefa dia teny aminao hoe eo amin'ny fiainana ny fijoroan'ny vehivavy mitondra fahombiazana be ho an'ny olona ho an'ny ao an-tokantranony ho an'ny vadiny tsy midika akory zany hoe izy ny rôle fa zao izy anisan'ny nanampy an'i Josefa ho tonga eo amin'ilay anjara voatendry amen jereo tsara fa tanteraka teo amin'ny anjara voatendry zany Josefa amin'ny anjara voatendry rehetra dia tena hoe tonga tany izy satria efa faminaniana tany amin'ny Isaia izy izy teo hoe ao amin'ny taranaky Davida nivoahan'ilay hoe Jesosy sonareo ilay izy dia jereo fa nilainy Jesosy Maria fitaovana hitondra ny Jesosy mba hampiakatra azy Josefa tao anatin'ilay izy mila nilaina zany ho famantarana maha-virjiny azy hitondra vokan'i Jesosy izy fa ny tena nilain'Andriamanitra ozy izy teo ara-paminaniana dia Josefa amin'ny mahataranaky Davida azy fa jereo ny rôle n'ilay vehivavy hoe izy nampiasain'Andriamanitra hanosika n'ity lehilahy ity ho tonga eny amin'ny anjara voatendriny tsy fantatra hoe izy ao amin'ny tokantranontsika tsy itsika no mitarika akory fa fitaovana tsara ampiasain'Andriamanitra
hitondra ny tokantranoany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zao nefany ny ilaina be zay fijoroantsika izay. Ny ilaina satria mba ahatanteraka an'ilay antom-pisian'olona anankiray dia zao manangana vehivavy Andriamanitra anoana azy. Ary izay mahatonga ny Baiboly miteny hoe ny vehivavy ozy izy amin'ny vady azy aninona ozy izy anampy azy ho atanteraka an'ilay. Ka eo amin'ny tokantrano zany tsisy hoe hitony rola dia hitony ny sefo na hitony bandy, fa zao ao amin'ny tokantrano samy manana ny anjara voatendry napetraka Andriamanitra azy ny tsirairay avy. Dia militsika sy ianao mijery an'izay hoe Jesosy za ve zany hanosika an'ity tokantrano ity sa ino mba hatafavoaka an'ity zavatra ity amin'ny fanarahana ny sitraponao. Betsaka ny zavatra nafoiny Maria teo amin'izay fijoroany izay. Jereo tsara fa 3 le izy 3 no tantaraiko amintsika. Nafoiny teo amin'ny fiainany voalohany aloha naleo no afa-baraka nataon'ny fiarahamonina hoe bevoka tsy manambady, satria teto tsisy resaka mihitsy hoe anaiky azy Josefo. Fa ny zavatra tena mahafinaritra indrindra ny olona anankiray rehefa manaiky amin'ny programan'Andriamanitra dia Andriamanitra miantoka azy hatramin'ny farany. Averina foana izany teny izany hoe tsy niangavy tamin'ny Josefo izy hoe mba alaivo re zahay fa zao nitodika fotsiny izy nanandrify ozy izy pasteur Volola teo hoe mandolia fotsiny eo an-tongotra Jesosy. Nitodika izy nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra, nitodika izy nijoro teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zao nieritreritra izy hoe zange zao raha voabevoka eto dia ho toraham-bady izay ny zavatra miandry. Zany hoe ho afa-baraka hoe ianao vao mibotsina kibonao nefa tsy manambady dia efa tondrom-bolotra ianao hoe vehivavy janga zany, vehivavy tsy manambady nefa bevoka. Dia ao anatin'izay zavatra izay izany zavatra izany tonga dia nafoiny hoe tsy maninona fa raha nonony amin'izay fijoroany izay dia ho ataoko ilay izy. Alohan'ny nanaiky an'Andriamanitra toy izay hijoro an'ilay voninahitra ho an'ny tena. Eo manko ny olana amintsika indraindray ilay voninahitra ho anao indraindray tena tsy foinao mihitsiny. Dia aleonao aza hampandevitra ny sitrapon'Andriamanitra toy izay hijery voninahitra anao. Maria teto nampandefa an'izay ny rafarafa tamin'ny tany mihitsiny hoe tsy maninona za vehivavy endry ahako fa zao rehefa izay ny tenin'Andriamanitra dia keko ilay izy. Amen. Faharoa nafoiniko ihany koa zany hoe fofombady. Efa nanan'olo tiany izy ohatrantsika le tamintsika vao niaraka ireny. Dia iny zany tsy maintsy afoy satria ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe Josefa ozy izy efa saika hametraka azy mangingina. Zany hoe nieritreritra zany izy hoe foiko zany le fitiavana, le olona tena tiana azy zany afoiko satria nonony amin'izay zavatra izay. Jereo tsara ny zavatra nafoiny ainy koa izy satria tamin'izany fotoana zany izay vehivavy bevoka nefa tsy manambady dia toraham-bady hoe nanaiko faty izy nonony amin'ny fanekena fijoroana ho an'i Jesosy. Teny amintsika hoe inona zao le mba hiretana kely eo an-tokantrano ao. Letsa vela metsena indray maraina ve? Iny nen'olona jereo tsara zany fijoroana hoe afoy zany aina zany satria ho voatora-bato izay ny lalàna. Afoy le fofombady izay apakatra anao, afoy le henatra tsy fahambaraka satria nonony amin'ny tenin'Andriamanitra. Teny amintsika hoe inona mba nafoinao ho an'i Jesosy nonony amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona nafoinao hoe nanaiky ve ianao nafoy izany mba hangina ohatra, nafoy izany hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra hampangina ny tena mba hitondra tena hoendro an'ny tanora kitsivavy hoe hampanginiko ny foko fa za tsy hanaiky araka amin'ny lehilahy atory aloha amin'ny fanambadiana izany. Ka ty tsy maintsy andramana hono aloha raha dia hiteny aminao fa tsy arovan'Andriamanitra, tsy eo amin'ny fiarovan'Andriamanitra zany fa ny eo amin'ny fiarovan'Andriamanitra dia izay olona mijoro amin'ny sitrapony ihany. Ireo fijoroan'ny Maria ireo natonga an'Andriamanitra nanampy an'i Josefa ihany koa ahatanteraka ny antom-pisiny ilay hoe Andriamanitra. Jereo fa afaka tena nijorontsika hanampy ny hafa amin'ny anjara voatendriny. Ny fijoroan'ny vehivavy iray ao anatin'ny tokantrano iainao an'Andriamanitra dia mahatamana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany hoe jereo tsara ny tokantrano n'ity vehivavy ity fa tsy ory présence zany, tsy ory fanotronana, tsy ory vola, tsy ory arena. Voateraka fotsiny tonga dia nanaterana fanatitra rizany nanatra maky. Rehefa nandeha dia jereo tsy diso direktiva mihitsy ty tokantrano ity. Tsy hoe efa nanatotona miliara tary dia rehefa avy eo ka tsy nety indray iny fa
jereo tsara fa vao hoe isy amono ny zaza tonga ny anjely ny teny hoe mela ozy izy nareo fa hoeto ariny zaza fa isy amono. Ninninona direktiva rehetrarehetra tsy diso direktiva mihitsy tokantrano ity satria tokantrano akaiky ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka ny fijoroantsika vehivavy dia anisany hitondra misarika ny fanatrehan'Andriamanitra, hitondra ny fanotronan'Andriamanitra eo amin'ny antom-pisiny ilay tokantrano. Eo amin'ny antom-pisiny ilay tokantrano mantsiny dia zao hoe inona ny antom-pisiny tokantrano io eo ihany aloha hoe hotahina ambinina rehetrarehetra tsy lozan'izay ilay izy fa inona ny tena antom-pisiny io, inona ny programen'Andriamanitra ho an'io. Neny Josefa zao teto any amin'ny taranaky Davida ny ivoahan'i Jesosy. Dia jereo fa nanaiky ity vehivavy ity nijoro dia tafita tany amin'ilay antom-pisiny le tokantrano. Io Jesosy jereo tsara fa voavonjy zasenao mandrakandroany nanatanteraka an'izay Maria. Rehefa mijoro sika dia manampy antsika Jesosy. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe fijoroanao androany, mifahanginanao androany dia hoe tsy henona ny hevitrao fa ianao mijoro sy miandohalika ambavaka, mitondra ambavaka n'io zavatra io mahatonga an'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao. Be dia be ny vehivavy nijoro fa tsy marirery. Estera efa ntenenin'ireo mpanompon'Andriamanitra niakatra teo Estera rery nijoro vonona ny amono hoe raha tsy tondrony dia tsy maninona ozy izy fa aleo ho faty nohony amin'izay teny sitrapon'Andriamanitra izay. Dia jereo fa vehivavy ray nijoro navita nanavitra firenena. Teny aminao hoe ny akonanao nge tsy very izany. Mety mandalo ady tsika indraindray eo tokantranao tsy laviny izany, manohatra ny ankizy, mavesatra izany, mitabataba, mitsifitsina, mafy be izany tsisy loka androany atoandro izany. Ianao nefa te hinan-doaka tsy moramora izany. Fa zao te hiteny aminao hoe ao anatin'ny fijoroanao mety niatrika zavatra ohatrantsika Maria, mety niatrika vesatra ohatrantsika izy tamin'izay fotoana hiatrehany an'izany hoe anahoana ny hatanteraka an'izany ozy izy. Fa zao ity ny ankizy vavy ny tombo ko tanteraka mandehana mitsotra fotsiny eo anatrehan'Andriamanitra. Hoeto amin'i Jesosy ny adinao, aza hoentina amin'ny nofo fa hoeto amin'i Jesosy. Hoeto amin'i Jesosy izay mavesatra. Ny olana nge tsy maintsy misy satria tsika eto ambonin'ny tany. Jereo tsara fa averiko foana hoe tsy nasakana ny tafio-drivotra tsy hetsika akory ny fisian'i Jesosy tao anatin'ny sambo kely. Fa ny zavatra nampitsahatra azy dia ny feo an'ny zanany niantso azy. Fa ohatry ny ahoana loatra reza ny torimason'i Jesosy izany. Fa dia tena nienjera ny salotra ny sambo kely, ny rodana be ny tafio-drivotra fa mbola matory ihany. Teny aminao hoe ohatran'izany ange ny toetran'i Jesosinao le Jesosinao le tsy taitra ao anaty problème fa manahitaitra azy dia ny feoanao zanany miantso azy. Jesosy mila anao Jesosy aiza ianao. Ary izay mihitsy ny andrasan'i Jesosy amintsika fa tsy ny ranomasontsika ny ilaina. Jereo tsara agara fa raha mbola nitomany dia tsy nety nahitany lavaka fatsakana. Fa rehefa divotry ny ranomaso loatra ny masony dia tsy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Fa rehefa mifoha tsara ianao, mitodika manandrify eo tongotra Jesosy dia teny aminao hoe tsisy tsy vitsy izany eo tongotra Jesosy. Amen. Jereo tsara ity vehivavy ity Estera tena hoe afoy ny aina. Ianao efa tafandray fa tsy hoe mbola ary tsy fantatra ary. Efa mba eo amin'ny toerana misy ianao. Efa mba tonga hoe renina izany satria vadiny roa nefa dia mbola mandalo ady ihany. Teny aminao hoe ny ady ange tsy maintsy misy fa ny atao hoe mpandresy izay manana an' Jesosy ho tompony ihany. Amen. Na aiza toerana misy ianao, na any amin'ny lapy ianao, na any an-tokotany ianao, na ao an-trano ianao, na aiza ianao na aiza dia tady tsara fa ny ady tsy maintsy misy. Fa zao natao hoe mivoaka mpandresy tompoko dia zao izay zanany miantso ny tompony ihany. Rehefa ny sariny nangorozozo be ny rano tena hoe hodivotra tena hoe nietsika aloha zareo nanao izay hoafany. Fa nanina raha vao nietsika ilay izy dia niantso an'i Jesosy. Tia ny Baiboly tenenina, tiana soratana hoe dia zao hoe ianao nge efa nanao izay nety efa nananatra ianao. Za teny ny zanaka tonga eto ihany koa andeontsika tsy hampahoriny ray aman-drenitsika amin'ny dihitra sy ny toetra sy ny rehetrarehetra satria fafinaretana nge za misy ray aman-dreny mbola eo zany. Fafinaretana za manana mama zany, manana dada zany hoe eo anilanao, anoana anao foana.
zay foana fiteniko amin'izanaka hoe mety hiteny anao ny olona nivelany ndraidraindray tianao fa raha misy ny tianao indrindra dia jesosy ary ny faharoa tsisy ankoatra ny ray aman-dreninao mety mikapoka izy mety mibety izy fa zao reo no niteraka anao reo no tena mahafantatra anao ary reo mitomany raha misy mahazo anao andaontsika tsy hiaina amin'ny fiainany zao tontolo zao ka hanimba tena ny tanora tonga eto amin'ity toeran'ity androany sy ny miaino aho hoe andaontsika hanolotra tantara tsara be anao zay ampifaly an'ireo ray aman-dreny alevisaratsianao hoe sanatry n'izany hoe matinony amin'ny ditranao ny mamanao ohatra atory venao ahita tory venao hofaly venao fifaliana ve no entinao hiatrika hitsofoka ao amin'ny anjara voatendrinao fa andaontsika hianatry no endry tsy mbola nisy maditra anazy mety izany ozy izy ny hira eniko zay fa raha tsy maty izy nanenina mandrakizay teny amintsika hoe fotoana zao hitodiantsika amin'Andriamanitra hijerevantsika hoe hitondra inona eo amin'ny olona ny fisiko ho antsika vehivavy inona no entintsika ao amin'ny tokantrano ho an'ny zanaka inona mba nentinao tao mandalo anenao ny eo za zao mieritreritra ny zanako dia efa mieritreritra anao mariazy anao dia nareo za zao dia efa tsy dia zay tapitra fa zao lapy mandalo daholo na ty fiainany tiara mandalo ny toeranao trano ray aman-dreninao mandalo daholo le izy dia zao na mandalo ndao metraka tantara tsara ndao metraka zavatra tsara mba olovaina rapitso jereo tsara fa mifijoromy Maria dia natafity jereo tsara Jesosy mandraka androany mbola faniritsika izany Jesosy izany nefa Maria no nitondra azy tao anatin'ny kibony tsy azo laviny izany fahamarinana izany hitondra inona ho famonjena ho an'ny hafa ny fisitsika sainao ve jereo tsara Samuel zanakiana tonga teo amin'ny anjara voatendriny satria noentin'ny reniny teo amin'ny tokony misy azy jereo tsara fa misy zavatra eo tananao fa ianao tsy mivavaka dia tsy tanao le izy fa ilainy ianao amen aza miteny izany hoe tsy ilainy izany jereo Maria Magdalena ihany koa fa nytenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo olona mpanota ny aina tao anatin'izany hoe loto tsisy teo namany Maria izany tamin'izany fotoanandro ny raha nytaniana hoe namany zay tsy namany izany satria ratsy fitondratena fa jereo tsara fa le ratsy fitondratena rehefa nijoro amin'izay dia nampiasain'Andriamanitra izy ny nanositra an' Jesosy na hatramin'ny fanomezana misy révélation amen naninona tsy mpianatra Jesosy ny nanao an'iny nanositra anazy fa naninona izay tia vehivavy janga satria Andriamanitra tena tia olona mijoro amin'izay betsaka ny ratsy vitantsika betsaka ny zavatra tsy nentina ataontsika teo amin'ny fiainana fa zao rehefa mijorontsika hoe tapitra amin'izay dia tapitra fa tsy hoe androany dia toizana dia rapitso inona tonga ny Davida hoaraka amin'ny fon'Andriamanitra rehefa tapitra ny Batseba dia tsy nitohy Batseba teo intsony rehefa zay hito kosa tsy tian'Andriamanitra tsisy olona izay tsy manota izany fa rehefa hoe tia tsy tian'Andriamanitra dia ajanona amin'izay amen jereo tsara Maria lasa mana tantara ary anisany teo akaiky ny fon'Andriamanitra satria olona tena tian'Andriamanitra rehefa tao anatin'ny fijoroana teny aminao hoe hozy izy Jesosy hoe amin'ny fotoana izay hitoriana ny teny jereo mandrakandroany tsy tia maintsy ho tantaraina ozy ny tantarany ty ramatoa tsy mijangana taony fa ny fiovana sy ny fijoroana ny ainany izany ange ny tantarantsika mety ny aina tao anaty faratsintsika ny aina tao anaty alahelo be dia be ny zavatra mety vitantsika fa zao amin'ny fotoana tena nionanao tamin'Andriamanitra amin'izay tapitra miova ny taonina amin'izay tsy Maria janga tsony fa Maria zanak' Jesosy amen lasa i Maria nanositra an' Jesosy lasa tsy nijanona teo amin'ny tongy ny tanany fa hatrany amin'ny lohany tsisy olona navelan'i Jesosy hikasika ny lohany izany fa Maria hikasika ny lohany Jesosy satria nanositra azy atao an'izay ka teny amintsika hoe ny zavatra ataontsika rehetrarehetra misy dikany daholo natrehan'Andriamanitra dia manomboka androany mangetaeta amin'i Jesosy hoe Jesosy fitaovana tsara manomboka androany anondritra ny olona ny eo akaiko aloha dia mipiarabelona amiko dia manodidina anahy mba ho tafitany amin'ny anjara voatendriny minisy matoka efa nandray zavatra ianao iary hitsangantsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra sady hitehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra tsika Alleluia. Dou-lhe tentar na mafia, uma vehivavy rehetra.
Alleluia. Zay tratra ty fotoana mahafinaritra androany ty. Miaraba ny vehivavy rehetra zay tonga eto androany. Za tena mino hoe vehivavy modely nareo. Sady feno fahasoavana ny feno fahatsarana. Vehivavy matahotra n'Andriamanitra sady vehivavy hitarafana ao anaty fijoroany ny anjara voatendry ho an'ny tokantranony. Andao ity tanana mafy ho an'ireo révélation rehetra izay mifanesy teto a. Nambaran'Andriamanitra mahakasika momba ny vehivavy eo voafainy amin'ny lanitra ny tandao dia misaoran'i Jesosy amin'ny finoa-manontolo. Zay Jesosy dia tia akasitraka manokana anao ny amin'ny fotoana androany maraina, ny amin'ny fiainanay isan'andro, ny mbola fanomezanao anay teny anairana anay, ampitodika anay eo amin'ny programanao sy ny sitraponao. Tsy velona ho an'ny tenanay zay tompo fa velona ho anao zay. Ianao no niasa mahery tao ambadika ny kasika maro samihafa teo amin'ny fiainan'ny mpanomponao tsiray avy nandritra ny terinandro ity. Ny hatramin'izay ka hatramin'izao tsisy olombelona mendrika andray ny voninahitra fa aoka ny anaranao rery mandrakizay, satria no nihery ny anaranao, no nihery ny fanahinao, no nihery ny fanampianao dia tanteraka teo amin'ny fiainanay izany rehetra izany. Manolotra izay Jesosy fankasitrahana anaty fiankofana feno voninahitra, manandratra anao mahampanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo anao. Dia azy izay nomena voninahitra fa aoka ny anaranao rery any, satria ianao niaritra ho anay teo amin'ny azo fijaliana. Ianao ilay lala tokana azahoanay antoka iona amin'ray, ary ianao ilay izy eritreretra izay koa mandrakizay. Misandrata tompo miaino mpanomponao androany, mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy ho tehaka mafy ho an'Andriamanitra maniry ianao mba azo toerana. Alleluia. Tsy teny lava be fa teny fohifohy ihany no zaraiko androany, nefa inoko a fa hitondra ny fampaherezana ho antsika menakavy le izy amin'izao andro ny vehivavy izao. Zany hoe ny fanoharana rehetra ho raisitsika amin'ny tendrandroany ity dia tsy maintsy vehivavy. Alleluia. Mba fantatrao very vehivavy fa ao anaty communion dia manana rôle langeza be ny ministeranao. Androany zany dia hoentiko anatin'ny fotoana fohy apetraka Jesosy eto am-poko a, ny teny nampitondraina ny lohateny hoe ny anjara fanompony vehivavy ao anaty communion. Ny asarobidy zay, ny asarobidy ny anjara fanompony vehivavy ao anaty communion. Andriamanitra dia nametraka ny fiangonana ho amin'ny endriky ny vehivavy. Lahy lohan'ny vavy, tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Lahy maka ny ministeran'i Jesosy midina amin'ny fitiavana, amin'ny fanetrentena, amonjy ny fiangonana. Fiangonana makatoan'i Jesosy ho ampakarina amin'ny fotoana anankiray anenoa ny tropetra sy ny feon'arkanjelin'Andriamanitra. Tsika rehetra zany na lahy na vavy eto ambonin'ny tany dia amin'ny fotoana anenoa ny tropetra dia nataon'i Jesosy fanoharana tahaka ny vehivavy ho ampakariny lehilahy. Zany hoe ao amin'ny fiaina tokantrano hita maso zany ilay sary tian'Andriamanitra nehoana ny fotoana ho avy rahatr' izay eo anatrehany fijoroany ny vehivavy akatony vatiny, ny fijoroany vehivavy anaky ny vatiny tahaka ny anakenany Kristy. Ilay endrika tian'Andriamanitra ahitana ny fijoroany fiangonana ao anaty fakatoavana azy hita maso eto ambonin'ny tany amin'ny tanidindo mpanehoana ny endriky ny fotoam-pampakarana izay ho avy amin'ny ankehitriny izay hita maso eo amin'ny fiainanao. Tsangany an-tanan'izay mandre. Noho izany ry vehivavy dia zavatra sarobidy ny alalanao ty fahatsapana anankiray ity sy tokony ananao ty fahatsapana anankiray ity. Ianao io dia ohatra anankiray hitarafana ny endriky ny fiangonana ho ampakarina rahatr'izay. Rahatr'izay tsika dia eona amin'ilay vaditsika iombonana. Ary izy tsy hoe rehefa miresaka fanambadiana mantsy dia miresaka foana fananahana. Eto an-tany no aseho ilay fananahana mba ho amin'ny tanjona isy ny fitombona, satria ny vehivavy dia natao ho fantsona sy ho taranaka
fantsona hipoirany taranak'olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Noho izany ny asarobidy ny fisianareo dia midika fanehoana ny fitombon'ilay fahatsarana miafina taon'i Kristy aseho hita maso amin'ny alalan'ny fijoroanareo ho tena aneho ny mahazanak'Andriamanitra anareo. Zanak'Andriamanitra daholo tsika rehetra, fa ilay fiangonana atao hoe zanak'Andriamanitra zany dia tarafina amin'ny endriky ny vehivavy amin'ny fotoam-pampakarana. Eto aho zany dia te-hampiditra hoe iza reo zanak'ireo ary inona ny endrika anehoan'Andriamanitra n'izany atao hoe zanak'Andriamanitra zany ara-panambarana atao anatin'ny soratra masina araka ny tenin'Andriamanitra raha oharina fiombonana latabatra amin'i Jesosy androany amin'ity anio ity. Zavatra anankiray no anairan'ny fanamasina antsika. Voalohany indrindra dia tsarovy fa mazanak'Andriamanitra anao io dia zany zanaka zany amin'i Jesosy tsy rasy na tsy rasy ilay izy tsy karazana na ataoko hoe zavatra misy eto ambonin'ny tany anehoana hoe za zanak'Ianina na za zanak'Ianina, fa amin'ny ara-panasy amin'ny finoana ilay izy tena hafa mihitsy ny fanehoan'i Jesosy an'ilay izy. Andao ny tsika hijery ary le hoe iza le zanaka ho akarina maneho ny endriky ny fiangonana izay eo amin'i Jesosy. Rehefa hiala eto amin'ity tany ity tsika ka ho avy any amin'ny raha lanitra Jesosy hampakatra antsika. Jereo fomba nanehoan'i Jesosy eo amin'ny Jona 7 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 7 ataoko vetivety amin'izay ilay izy dia ho tafita soamantsara le hafatra tiany tompo ampitaina androany. Jona 7 ka hatramin'ny 7 raha nanao zany teny zany Jesosy dia mariny nino azy. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maritra mitenika ianareo dia ho mpianatra tokoa. Ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no afaka nareo tsy ho andevo. Ary reo dia namaly azy ka nanao tamin'ny taranak'i Abrahama izahay, fa tsy mba andevon'olona Israely izay. Koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Tsy manaiky zany zareo le hoe tenen'i Jesosy hoe ny marina no afaka nareo tsy ho andevo. Dia hoy izy hoe zay tsy andevo ny olona hatramin'izay fa zay taranak'i Abrahama. Dia ino tsara amin'izay ilay zavatra mitranga. Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay rehetra nanota dia andevon'ny ota. Fa ny andevy tsy mitoetra ho hatrany mandrakariva na mandrakizay, fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva na mandrakizay. Koa raha ny zanaka no afaka nareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranak'i Abrahama ianareo. Nanaiky disa Jesosy hoe fantatro fa taranak'i Abrahama nareo arak'ilay tianareo lazaina hoe manana ny ADN ny Abrahama ao anatin'ny rahanareo, izany hoe taranaka ranofo. Nefa mitady hamono azy satria ny teniko tsy mitomba ao anatinareo. Zareo ilay correction na ilay fanitsinana nataon'i Jesosy. Izay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko ary ianareo kosa manao izay renareo amin'ny rainareo. Dia namaly reo ka nanao tamin'ny hoe Abrahama ny rainareo. Dia hoy Jesosy taminy raha zanak'i Abrahama nareo dia ny asan'i Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny nareo mitady hamono ahy izay lehilahy nilaza ny marina taminareo dia izay efa reko tamin'Andriamanitra tsy mba nanao zany Abrahama. Ianareo nanao ny asany rainareo. Dia hoy ireo taminy tsy mba teraka avy amin'ny fitsangatsangana izay. Hitanareo amin'izay le hoe fietretan'izareo amin'ny mariny teraka azy tsy nanambady. Dia nietrety izay tsy mba taranaky ny fitsangatsangana zany. Raha iray izay dia Andriamanitra ihany. Izany hoe tetenzany izy le jiosy ny zanak'Andriamanitra fa tsy Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy raha Andriamanitra ny rainareo dia ho tia anareo. Satria avy tamin'Andriamanitra ny voako sy nakanesako aty fa za tsy tonga ho ahy fa izy naniraka. Eo aloha atsakany hoe tanazay mandrea mba azonareo ve lanjany atao hoe zanaka eto. Jesosy ny teny fantatro fa zanak'i Abrahama ara-nofo ianareo. Fa zao izy izy nareo milaza fa zanak'i Abrahama nefa nareo tsy maneho ny asany Abrahama. Ny atao hoe zanaka tsy le nateraka ara-nofo fa le manana ny toetra ny Abrahama ara-panahy. Eto Jesosy zany tonga dia nametraka mihitsy ny lanjany atao hoe zanak'Andriamanitra. Raha zanak'Andriamanitra nareo dia manao ny asan'Andriamanitra. Ary ny asan'Andriamanitra tsy te hamon'olona fa te hamelon'olona. Satria ny asan'ny jiosy teto nareo ozy izy milaza
fa zanaky abrahama raha tena zanaky abrahama nareo na zanak'andriamanitra nareo dia nareo izy tsy manana toe-po te hamon'olona mankahala nareo izy izy zany hoe ny maneo le tena toetra mahazanaka be dia be kristianina te ionona fotsiny hoe za zanak'andriamanitra natao akarina natao miandro afampakarana rehefa nandrainy jesosy rehefa te dia za zanak'andriamanitra tsy efitrefitra ery zanak'andriamanitra nefa tsy manao ny asan'andriamanitra ny asan'andriamanitra dia miaina amin'ny fitiavany vokatry ny fanahy ny alalàna fa zanak'andriamanitra ianao dia mamoaka ny fruit de l'esprit ao anaty communion io ndray paster Rodolphe tsy zany no miteny an'izany fa Jesosy tianareo ho re fa zanaky Abrahama nareo ara-nofo reharehanareo mihitsy ny mandre fa zay zanaky Abrahama fozy izy Jesosy raha zanaky Abrahama nareo ny dikan'izay tsy zanaky Abrahama indray zany zareo satria le tena zanaky Abrahama dia le mandova ny teny fikasany Abrahama sy miaina toany Abrahama tamin'ny finoany arahanareo ny finoany no zany misy endrika anehoana no mahazanak'Andriamanitra endrika anankiroa le izy voalohany ianao rehefa nateraka indray tao amin'ny teny ny teny no niterahana anao tamin'ny finoana Petera ny teny an'izany Petera voalohany efa nateraky ny teny indray nareo izy tamin'ny teny niterahana anareo tamin'ny finoana nateraky ny teny ny olona anankiray mba anana ny natiora ny teny raha vao une fois ianao nanaiky an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary niterahany ianao dia tao amin'ny teny fiainany dia rehefa nateraky ny teny dia manana ny natiora ny teny ao anatinao le olom-baovao nateraky ny teny zany dia natao iaina araka ny teny zay no mahatonga ny fiainanao tsy mety raha te iaina amin'ny fanao zao tontolo zao ianao nefa nateraky ny teny satria miaina amin'le fiainana mifanohatra amin'ny natioranao vaovao atsangano ny tanan'izay mandrea zany mahatonga anay ny rahana amelona ilay afo efa napetrak'Andriamanitra ao anatinao tamin'ny naterahany ianao tao amin'ny teny amerimberina sy ampatsiaro anao hijoro eo amin'ilay position teny ilain'Andriamanitra ampahazo aina ny natioranao mba hisehony amin'ny alalanao tsy marety eka ao an'Andriamanitra zay ne no mahatonga ny finoana ao anatinao tsy finoanao fa finoany ary zay no mahatonga ny fanefanan'le izy tsy avy aminao fa avy aminy banjina an' Jesosy Kristy lay tompony finoana sy mpanefa azy satria le natioranao vaovao ao anatiny terahan'Andriamanitra anao tamin'ny alalan'le teny izay voarainao dia natao tonga fiainana mantarana anao vaovao raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy ny fiangonana nampakarina dia le fiangonana nateraky ny teny ho tonga zanaka manana ny Kristy ary ny tompo tao amin'ny teny ho tonga zanaka fananany Kristy fananany Kristy satria ananany fahefana mombanao manontolo fananany satria tsy ianao tsono velona fa izy ny velona ao anatinao ary rehefa izy ny velona ao anatinao tsisy toerany fankahalany zany eo am-ponao zay no natonga ny fanampian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahany ho ao anatin'ny olona nomena ny fanan'Andriamanitra ao anatin'ny olona averiko ty teny ty ho fampatsehivana kely mba hafana mijoro tsara ao anaty communion voalohany nomenanao ny fanahany sy ny fanomezana avy amin'ny fanahy atao hoe fitiavana sy ireo vokatry ny fanahy ao anatinao mba hafanao mamoaka hafanao miaina sy mamoaka ireo fruit napetraky ny fanahy ao anatinao fanahy masina ao anatinao tamin'ny fahateram-baovao satria raha ohatra ianao ka tia izay tianao ihany dia mitovy amin'ny jentilisa ihany ozy Jesosy fa misy zavatra takiry'Andriamanitra mihoatra ary matoa Andriamanitra mitaky mihoatra nanome izy zay no mahatonga ny fanamasinao anatinao ny raisinao tamin'ny fahateram-baovao anampy anao mba ahaizanao mity surnaturellement
mihoatra noho ny le fitiavana ra-pojanahary ny hahafahanao amin'ity satria tsy afaka ity ny fahavalo ianao raha tsy manana ny fitiavan'i Jesosy ao anatinao. Le izy efa ao tamin'ny fotoana ndraisanao an' Jesosy, efa zanak'Andriamanitra ianao rehefa nandray an' Jesosy. Fa le tapy anankiray faharoa, anehoana ny mahazanak'Andriamanitra anao. Misy zany zanak'Andriamanitra tsy aseo, tsy afaka maneho azy Andriamanitra satria mbola malaina an-tsafidy izy ny anapa-kevitra anaikotarian'ny fanahy mba hanehoana ny mahazanak'Andriamanitra azy. Dingana voalohany ny fanananao an' Jesosy. Raha izy Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana, resy lahatra amin'le tena dia nateraky le tena. Zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Efa zanak'Andriamanitra ianao ao anatinao Kristy, fa tsy afaka miseho ohatra n'le izy nitoetra tao anaty aizina. Aizina nambomba ny tany efa teo Andriamanitra, fa tsy maintsy misy mazava aloha vao miseho le fanehoana. Dia zay le fanehoana mazava ao anatinao zay, le fanekenao azavain'le teny, eo miditra tsetra ny fibebahana marina satria fandona ny nofo sy ny fanahy. Le fahazarana taloha melevina mba hahafahan'i Kristy velona ao anatinao. Enoe, rehefa velona ao anatinao Kristy dia renao amin'izay ao anatin'le fanombona ny nofo, le fangiry firiana. Zay le mahatonga antsika nizara momba ny fiaretana. Fiaretana miaraka aminy. Inona le hiaretana miaraka aminy? Fananian'Andriamanitra mihitsy avela hitranga ny zavatra rehetra, anomezana, anehoana n'le testana, le fitsapana ny fahavelomany ao anatinao. Satria rehefa velona ao anatinao Kristy, tsy hainao tsony velona, dia tsy tokony misy fahatsapana ranofo sy vesatra hiazona anao manoloana n'ireo problema rehetra atrehanao. Zay anao vao mahazo miran'le hoe afaka hoe afaka nikatrako karazany hafa mihitsy, karazany hafa miamahitsy any aho e. Voavonjy aho nariny ho any fahotako e. Azoko ny lanitreza na manitre lasa zanak'Andriamanitra e. Ahoana ny anehoana le izy? Itoetra ny zanak'Andriamanitra io rehefa manomboka mematy ianao taloha, fa manomboka mevelona la izy vaovao ao anatinao, dia manomboka maro toerana araka io Jona 4:7 ka hatramin'ny 5:7 ny fanehoana le tena mahazanak'Andriamanitra anao, satria le asa n'Andriamanitra vokatry ny finoana, tsy hoe mampahiratra ny jamba manangana amin'ny maty. Reny a froety ivelany ampiasan'Andriamanitra anao vokatry ny herin'ny anarany sy ny fanampiany fanahy aminjena ny hafa mba hanatonany an'Andriamanitra. Donc tsy tokony hisy sandoanao avy aminao reny na kely azy hoe za voaositra be dia miezaky ny pousser an'le onction ianao mba hahafahanao ampiasaina bebe kokoa. Ny marina tsy tanjona ny fampiasan'Andriamanitra ao anatin'ny ministera, satria ny fampiasan'Andriamanitra anao raha apetraka ho tanjona sy objectif dia lasa ny fanehoananao be dia be, fa tsy tena afaka mahazo aina loatra Andriamanitra. Ary mety hamitaka anao le sady hamitaka an'Andriamanitra koa ianao, satria raha manantena anao izy matona nomenao an'le fanomezana mba ambabo fanan'olona maro tena hijoro araka ny sitrapony, ahatonga ny fampianaranao tena any amin'le zavatra andrasan'Andriamanitra, dia lasa lany andro ianao mamoy an'le teny pahasoavana fotsiny, zay tsy voatery hahalalany anao le vokatra rehefa tsy mety aminy toe-panao anatinao. Satria ny marina koa ane ny tanjon'ny filazaon-tsara ny atonga anao ho fantatra sady ampakarina ny fotoana iverenana tsy ankoatr'izay. Noho izany ratsy be raha ianao ampiasaina be nefa ianao tsy tena mbola miaina sy mampiaina n'le tena maha-olom-baovao anao sy amin'le fanehoana ny mahazanak'Andriamanitra anao. Enoy kely anie, enoy kely ty fahamarinany ty. Fa manino Jesosy no miteny maro no avy amin'ny anarako, ary izy mpaminany sandoka dia izy antikrista zay hamitaka ny olom-boafidy, cible ny olom-boafidy tsy miambina, mametraka tsara ny faneho-pamantarana amin'ny zavatra toriana sy ny zavatra reny sofina, ahalalany olom-boafidy io, fa tsy ao ambadiky ny grand miracle et prodige famantana sy fahagagana tsony. Norma anehoana ny mahazanak'Andriamanitra ny olona anankiray. Ny
Tosoan'Andriamanitra ilay izy satria Andriamanitra mahafantatra ny zanany. Ozy izy niondroko mihaino ny feoko, za mahalala dia izy mahafantatra. Fa ny feon'Andriamanitra tsy renesi ny sofinao mahatonga anao tsy miaina ny sitrapon'Andriamanitra ao anatinao. Rehefa tsy ao ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa tsy ao ny vokatry ny fanahy, rehefa malaina moka firoy ianao dia tsy fantatr'Andriamanitra koa fotoam-pampakarana satria izy nilaza betsaka ny namoaka dia fa tsy fantatra koa izy tsy izay manao amiko tompotompo zay manao ny sitrapony raiko zay ny an-danitra zay ny fantatro. Dikan'izay lanja ny fiorenanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ambony lavitra sy mihoatra noho ny fanirianao ho ampiasain'Andriamanitra. Tsy tanjona ny fampiasain'Andriamanitra fa cadeau. Mila fantatsika tsara fa amin'ny fotoana ny anony trompetra ny alalany Jesosy ianao fa azy ianao dia ny fanekenao an'olo tena hiaina sy manaikotariana aseho amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Averiko indray zao zavatra ary rehetra zao dia miandro ny fampisehoananao fa mahatonga anao tsy aseho satria mbola tsy vonona ny ao anatinao hiaina amin'ny fahafenony ny fifoazam-panahy fanairana amin'ny fiangonana angetaeta ny fahafenon'Andriamanitra fa tsy fanentana na mivokatra mba hahatonga ny trano ho fen'olona. Somary teka ao n'Andriamanitra. Mahafantatra anao fa nisokajiany Jesosy hoe ianareo izy ohatry ny rainareo. Dinareo tsara zavatra ny teneny tato nahoana satria nareo izy izy ohatry ny rainareo. Raha Andriamanitra ndrainareo dia ho tianareo. Hitanareo amin'izay any amin'ny toetra le mahazanaka. Raha Andriamanitra ny rainareo dia mitovy toetra amin'ny rainareo nareo. Fianareo izy izy mitovy amin'ny rainareo vaovao. Izy le ray vaovao dia voly sady mpandainga ny ray langy sady mpamon'olona. Izy izy efa mpamon'olona hatramin'ny voalohany. Hitantsika ato zany teny zany. Ianareo avy amin'ny devoly rainareo 9:7 ka izay sitrakin-drainareo no tianareo atao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny voalohany. Inona ka itoepo mpamon'olona io? Jaona 1:9 Jesosy ny teny mpangalatra tsy avy raha tsy andrava sy andringana. Za tonga mba nanareo fiainana ary fiainana mitobaka. Jesosy ny teny ao Mateo 5:5 adino ny fiangonana ry avako malalo. Zao teny zao dia 9:20 ka hatramin'ny 9:7 efa renareo fa voalaza tamin'ny tolo aza mamon'olona. Ianareo zay ary aza mamon'olona ary izay mamon'olona dia mendrika olona amin'ny fitsarana. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra foana amin'ny rahalahiny dia mendrika elona amin'ny fitsarana. Ary nazovona anao amin'ny rahalahiny hoe olo-pony ianao manambany olona dia mendrika elona any amin'ny sinedraona. Ary nazovona anao hoe foky elahy dia mendrika ho any amin'ny elo mirehetra mba etrereto aneza ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra eo amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiary fa ny rahalanao manalelo aminao dia avelao an'lohan'ny alitara ny fanatitra ao ka mandehana aloha atao izay havananao amin'ny rahalahnao ary rehefa miverina izy voatery ny fanatitra ao. Firy amin'ny fiangonana no samtorana izany fahamarinana izany hoe aloha nanaovana fanatitra ndana mihavana aloha apetrao ilay fanatitra izany hoe ny fonao no tiany ho tenenina. Raha nao fanatitra manaova fanatitra fa ao anatin'ny fanaovana fanatitra atao voavita ny fanatitra tonga dia lasa ianao mihavana amin'izay tokony hihavananao satria tsy ny fanatitra ao no important amin'Andriamanitra mihoatra no toeponao. Mba fantatrareo ve lanja ny toepon'olona anankiray tena mijoro sy miaina mahazanak'Andriamanitra azy eo imason'Andriamanitra eo imason'Andriamanitra. Dia eto Jesosy miteny izay tezitra amin'ny rahalahiny izay makala ny rahalahiny dia mpamon'olona. Firy zany ny olona dia ho tsara fa mialokaloka ao anaty von'olona ao ambony noho ny tsy famelany sy ny fankalany hafa ary ny fahatezerany andro aman'alina. Aloha ty resaka ty ho vakiana batsila neto mba haneno ny trompetra tsisy ho voafitaka eto. Ka le izy tsy any amin'ilay resaka hoe za te ho tsara fa ianao manapa-kevitra fotsiny raha vao manaiky ianao avelao ny fanahy masina hiasa ao anatinao anovanao ao anaty ola endrika tena ilan'Andriamanitra anao satria rehefa manapaka ao anatinao ny fahafenony dia mahazo aina amin'ny finoana izy. Tsy mila mitondra mbavaka be zany ianao fa miaina tsotra fotsiny ary manaiky hotariana ny ambony rehetra tsy finoanao tsony tsy nietaetanao tsy ianao mifampitady amponoana ao anaty ady tsony fa ianao efa miaina ny fiainany miatika an'izay fanoerana rehetra ary misitraka amin'ny fandreseny ao anatin'izay matapidalaka le rehetra koa. Misy olona eto androany maraina zany ny tantaranao ry fiangonana ho ampakarina. Halleloia. Mba fantatrareo ve fa Maria Magdalena dia vehivavy mafana fo ary tsy fantatra ny finoan'Andriamanitra sy tena hoe formula alalantsika ny raiki-po mahalalana amin'ny hoe fihetsiky ny finoan'Andriamanitra miasa ao anatin'ny olona anankiray raha ohatra ka tsy nijoro Maria
Magdalena. Vehivavy io, misy vehivavy tomba andany finoana. Ary tsy voatery hoe rehefa lehilahy dia be finoana, dia rehefa vehivavy dia marefo. Betsaka ny ohatra. Ohatra hoe mitory filazantsara voalohany, evanjelista voalohany zao vehivavy. Ka laviko mihitsy ilay vehivavy tsy mahazo mitory teny. Lasa fombafomba fivavahana daly zany. Vehivavy resy lahatra tamin'ny tompo mihitsy ny lasa evanjelista ho azy nambabo ny tao an-tanàna nantona an'Andriamanitra. Ary akabeazan'ny olona resy lahatra ny tao amin'ny aviany, ireo lehilahy niodina daholo lehilahy ny akabeazany aviany. Dia raha ohatra ianao zany ka miteny hoe tsy ny vehivavy tsy mahazo mitory teny sy ny raha iny vehivavy Samaritany iny nambabo tanàna anankiray, mavita an'izany koa ny anankiray eto. Fiovam-po dia mba fantatrareo, vehivavy koa Maria Magdalena nandeha namaky an'ilay menaka manitra. Vakin'ilay menaka manitra teo tongotra Jesosy, hatrany atapindohany Jesosy, nikorina tamin'ny tenan'i Jesosy ray manontolo ilay menaka dia faranany teo tongony. Izy tsy nahalala hoe inona ny anton'ilay izy. Jesosy mbola velona. Teo izy Jesosy, izy Jodasy, raha tsisy nitsikeran'ny Jodasy koa aloha ny ilainy. Mba nahalalana n'ilay révélation miafy natao ambady clé menaka. Zany hoe miara-miasa masoa zavatra rehetra ho an'ilay tian'Andriamanitra tonga mekoka eo anatrehany. Mahagaga. Apôstôly fidina isan'ny 12 andro iny tsy manam-pahatakarana metry no vehivavy jaga vao niodina ho malina verina. Ka izy tsy miankina amin'ilay faran'ilay vehivavy na voalohan'ilay Jodasy. Fa misy fotoana ny farany voalohany ary ny voalohany farany. Ny voalohany tsy manam-pahatakarana miaina ao anaty fahazarana dia raha tsy lavitra noho ny tonga farany fa manome lanja ny fisian'ilay izy ao anaty fahatakarana. Ka mbola menaka ozy Jodasy, menaka lafo vita izy satria mpangalatra izy. Tsy manana fisainana ankoatra ny finansa sy kajikajy. Satria voafatotra anatin'ny mamona ny fony. Zay mahatonga amin'ny laza raha misy tia zao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavany iray. Na apôstôly aza ny titra hoety ny absole fitiavana. Kritika betsaka. Fa nanomboka ny sikery izy. Dia ozy Jesosy, Jodasy no manitra ny eto aminareo mandrakariva. Fa izy ary mahavariana amin'ny Jesosy tsy manala baraka amin'ny mpianana izy na fantana azy hoe mpangalatra Jodasy, fa manatena ny fiovam-pony izy mandra-pahatonga ny fotoana ijoroany Jodasy io hatramin'ny farany. Zany rangaka toepoa, zany ny tena maître zany, zany ny tena mpampianatra tsara, teka mafiawan Jesosy. Tsy nandatsy any Jodasy mihitsy izy fa nampianatra fotsiny izy. Zao izy mahatonga azy manositra io, anositra alevina izy. Izy mbola velona, nefa efa mahita azy any am-pasana. Mafantatreo amin'izay ny finoan'Andriamanitra. Ny finoan'Andriamanitra rehefa miasa dia miantisipe vokatra, manafaingana an'ilay vokatra. Fa maninona manafaingana an'ilay vokatra? Izy miaina ny résultat rapide au moment na amin'ny fotoana présent androany. Izy mbola velona nefa no soramenaka, nefa raha ny tokony ho izy maty no soramenaka voalevina. Donc Jesosy zany nandritra ny fahavelomany teto ambonin'ny tany, nahita ny tena nitondra ny fahafatesanao tao aminy. Izy miresaka io zany efa mahita ny tenany hoe maty. Tongo marina nositra azy tsy nanapahatakarana hoe inona ny antony. Fa ny fon'Andriamanitra mametraka vokatry ny farany hatramin'ny voalohany. Ary izy efa milaza sy miantisipe zay mbola tsy nitranga akory. Eritrereto hoe Judas, apôtre, grand apôtre parmi le 12 apôtres. Nefa eno ao anatin'izy 12 lahy, Judas ny anankiray amindreo. Maria Magdalena vao malo ny tonga resy latra saika ny toram-batony io voafo nitady an'i Jesosy satria nitereny fitiavana sy zay matery azy any amin'izay misy azy any aneo fankasitrahana an'i Jesosy. Dia eritrereto, ny olona ahita fankasitrahana amin'Andriamanitra dia tadidio zay manana ny fony sy manana fo azy, fa tsy zay manana titra amin'izay asa fanompoana misy azy. Noho izany ny fiafenana ao anatina titra dia faiblesse. Saka
ka raha tsy hafahanao maneo sy miaina satria raha voatitra no mitondra anao dia omeo voninahitra lavo zao ny angejany ao anatin'ny sainao. Tsy tonga eto tany hitady voninahitra tsika fa ny symbole alalàna fa olona goavany ianao ao am-pon'Andriamanitra dia ny fahaizanao manetry tena faran'izay ny ambany ho mpanompon'izy rehetra. Reo ny maro-pamantarana sy siny alalàna fa tena ao anatinao voan'ny fahalebiazana. Zay dia ho lehibe aminareo izy ho mpanompon'izy rehetra. Zaraiko eto foana fa ndraindraina misy ankizy ary ny andala miteny Rodolphe bediny reniny fa valiko izy amintsikitsiky fa nao ahoana letsy tsy mahakasika le izy ko Rodolphe ny anarako maninona mba sy hoaja moa monsieur Rodolphe pasteur Rodolphe tsy maninona zany. Jesosy tsy niady ho azy mihitsy ao anaty soratra masina. Niala fotsiny izy teo amin'ilay tanàna ary tsy afaka nanao fahagagana maro satria tsy nandray azy ampo sy nametraka an'ilay lanja n'Andriamanitra tao aminy izay nandray azy teo tany fa tsy nitaky ninninina izy teny amin'ny olona hoe mba hajahoako. Ka ny maneho zanaka jereo jona toko fahavalo tsy hoe zanaky Abraham zay satria naterany fozy izy raha zanaky Abraham nareo dikan'izay misy endrika nehoana ny tena zanaky Abraham. Raha oharina amin'ilay tejoro hoe zay jiosy jus ianao zany fa tsy tararaiky jiosy fa tsy le juif dao itetarana mafeo an'Andriamanitra. Ny tena lalàna mba zanak'Andriamanitra atsika ny toe-panahintsika mitovy aminy. Hozy Jesosy raha Andriamanitra ndray nareo dia ho tia anareo satria ny olona misy Andriamanitra be fitiavana. Fa za eo miteny hoe zanak'Andriamanitra nefa isaka misokatra amin'ny vavanao fahakalana fahatezerana ovay aloha ny toetra nehoana fa zanaka maneke ovay ny fanamasina aloha ny safidy velao hito amin'ny sekoly ny fitiavana afahan'ilay fitiavana miboiboky avy ao anatinao anehoana fa zanany ianao. Alleluia. Alleluia. Eto am-pamaranana mba fantatrareo misy amalekita anankiray izay eo amin'ny bokin'ny Samuela faharoa ao. Samuela faharoa izy io. Io amalekita io zany avy any dia hitanao maneho an'ilay karazana toetra maneho an'ilay izy fa tsy ilay karazana. Toko voalohany ny 9 ka hatramin'ny 9:15 dia nambara tamin'ilay zatovy nanao hoe sendra tao tendrombohitra Giboa ary iny Saoly ny tena tamin'ny lefiny ary indreo ny kalesy tsisy an'izany akory mandainga satria te ilay sitraka sy te hita vokatra amin'ny mpanjaka dia hitanareo ilay toe-po mila ranonranony amin'ny tsy fahamarinana io dia izy ny tena tamin'ny lefiny ary indreo ny kalesy sy ny fitaingy soavaly na niantsika azy mafy dia nierika izy ka nahita ary niantso ahy izy ka hoy izy tamin'ny intia ary hoy izy tamin'ny iza moa ianao dia hoy izao tamin'ny amalekita ary hoy izy le tamin'ny hoy izy tamiko masina ianao atony kely ka vonoy fa marary mivokona osatra fa mbola tsisy an'izany akory nefa hitantsika ilay tantara fa lefina zana-tsopika sendranana na voan'ny Saoly dia eto izy mitantara vala maty fa mbola atao anatoko ihany ny aiko dia nanantona azy ka namono azy satria fantatry fa tsy ho velona izy rehefa resy ka dia nalaiko ny satroboninahiny teo amin'ny dohany sy ny fehitanany teo amin'ny sandriny ka nientiko etỳ amin'ny tompoko izany mila ranondrano dia niraisiny Davida ny fitafiny ka nitriariny ary dia manao toy izany koa ny olona rehetra teo aminy ary ny saona sy ny tomany sy ny fahadianina ambara-paharivany andro izy noho ny amin'ny Saoly sy Jonatana zanany sy ny olony Jehova ary ny tanak'Israely satria lavitsabatra reny. Ary hoy Davida tamin'ilay zatovy nanambara taminy avy taiza moa ianao ary izy zanaky ny vahiny amalekita dia teteny Davida hoe tsy mahagaga. Dia hoy Davida taminy nahoana ianao no natao tsy matahotra ninjotra ny tananao amono voahosotry Jehova dia niantso zatovy anankiray Davida ka nanao hoe atoy io ka vonoy dia nasiana izy ka maty. Inona fiafaran'ilay toetra? Fahafatesana. Fahafatesana fiafaran'ilay toetra. Jereo masony eo akaikinao raha zanak'Andriamanitra tsika hoe dia natao aneho ny voan'ny fitiavany mba hahafahany hoe velona ao anatinao dia izy no mampiasa ny finono hoe eny hoe amin'izay rehefa velona ao anatinao ny finoan'Andriamanitra dia lasa izy no mitondra ny fisianao anehoana ny finoana izay ilay fanotronana. Andriamanitra no mitondra ny fisianao eto ambonin'ny tany rehefa feno azy ny fiainanao dia lasa hotronony ianao satria izy no mampiasa ny finoany.
dia lasa ohatrany Paoly sy Silasy ianao rehefa feno Andriamanitra satria Paoly mihitsy no teny hoe tsy zato tsy novelona fa Kristy mivelona atao anatiko. Dia zao ny zavatra mitranga na ny amponja ao anatin'ny aizina lalina azy dia mbola mahita hira fiderana ihany sy fivavahana satria tsy toy ny mahita ny tenany any amponja fa ohatry ny mahita ny tenany ivelan'ny fonja ao anaty fonja mahavarena. Zany hoe ilay fiainany ohatry mbola nivelany. Ry Paoly any amponja mampahery satria Kristy mivelona ao anatiny. Reto ny alalàna fa velona ao anatin'ny olona anankiray miatrik'olana Kristy. Miaina ny fomonomononana, ny fitarainana, ny fanomezantsiny, ny fankafizana an'izao fiainana izao, ny ranomaso be, ro langa sy tombony manokana, le motivation hafa rehetrarehetra reny, mety ampiasa ampiovany lalanao, azo antoka amin'ny fampakarinao satria tena niova mariny ianao, tena niova autant, tena izy. Fa tsy hoe ezaky niova mba hifankahita amin'Andriamanitra ao anatin'ny ady. Tonga dia satria neny Jesosy ohatry izany, izy mbola velona efa mahita ny tenany maty. Izy eny anaty lakana matory satria fatany fa tsy ho faty ao anatin'ny rano zany ny efa rano fa eny amin'ny azo fijaliana. Ianao zany rehefa veloma miteny dia ilay teny fikasana io mianime anao. Zany hoe misy fiantraikany eo amin'ny âme, mianime anao le fahamarinana. Zay mahatonga anao tsy variana mijery réalité fa tena miveloma ny vérité. Tsy ny zava-misy fa ny fahamarinana mamelona anao. Dia ny androany zany manomboka miova ny fomba fijerinao. Misy vehivavy mahery foatra zany eto anaty baiboly mba haheritrereto reto ato amin'ny tenin'Andriamanitra mba haheritrereto zavatra mitrangy ity hoe iza vehivavy mifonina ohatran'ny Maria rehefa manomboka ao anatinao Kristy dia zao le toetra nananao ao amin'ny bokiny Jaona 2:25 ane rahalamba le fasokely. Jaona 2:25 zao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tiany ainy no avery zany fa zay mahakala ny ainy amin'izao fiainana zao no iaro zany ho amin'ny fiainana mandrakizay. No azo zany no iaro zany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Zany hoe raha ohatra io teny io zany ny fanambaran'ny Jaona, zay tiany ainy no avery zany fa zay mahakala ny ainy amin'izao fiainana zao no iaro zany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Zany hoe ankalainao le ainao fa manomboka ao anatinao ny fiainany. Zay le fahavelomany. Dia zao raha vao ny olona zany tia ny ainy dia io zany tsy principe-ny olona fiainao Andriamanitra fa mahatonga anao tsy voarécupéré mihitsy amina resaka miracle sy andraisanao an'ilay fanasitranana le fanafahana satria tsy mamotsitra ianao fa ny ainao nefa fa voasoratra hoe very le izy raha voahino. Matthieu 4:7 vetivety. Matthieu 4:7 Matthieu 4:7 ny fanambaran'i Jesosy ilay izy. Zay mamonjy ny ainy no amery azy ary zay mamery ny ainy no ny amiko dia azo azy. Dia jenareo fa ny olona rehefa feno Andriamanitra manadiny nofony sy ny ainy. Mahafantatra ireo efa fijorosa draka sy mesaka sabedina gone namoy ny ainy ireo e satria fatany ao anaty lafaoro fa mety ho faty izy fa tsy nahoany ny ainy no ny fijoro ho an'Andriamanitra ary rehefa nijoro izy maty izy sa tsy maty. Ny afony tsy maintsy nametra-pialana satria misy olona mpakatoa tena mijoro. Dikan'izay nisy vehivavy ohatr'izany Maria, zavatra anankitelo na fony Maria. Voalohany hotoram-bato izy satria afa baraka fa be vokatsy nanam-bady satria tsisy olona azo ny andazavana zany. Faharoa olona faran'izay tiny apakatra azy ohatranao le mba mifamofo renitsy isan'andro isan'andro angamba te aiza iala sy ny sisa. Nefa tsy maintsy andeha ametra-pialana koa tsosefa satria nahoana tsy hanaraka olona be vokatsy manambady zany izy. Fahatelo ny zavatra tena sarobidy sy lehibe indrindra ny fijoroan'i Maria hoe Andriamanitra ekeko mihoatra noho ny olona. Mba azonareo ve zany? Fitsorany ainy. Ny fiainana rehetra teto an-tany mihitsy raha ohatra ka adika sy jerena amin'ny soratra menamena be ao n'io tableau dia hoe foto. Raha avy amin'ny fiainany. Ohatra ny namotsitra zany fozy izy Andriamanitra zay mamotsitra ny ainy no azo azy. Hozy izy Andriamanitra aza matahotra fa natonga anao ny fanekenao fotsiny sy fijoroanao ny tiako hita fa za efa ny anjarako mandamina Josefa hipetraka satria ny antom-pisiny hanoratra ao amin'ny boky ny ankonany mba ahafahako manoratra ny maro ao amin'ny boky ny ankonany raiko amin'ny fahaterahana. Jereo masony eo akaikinao fijoroana vehivavy nahafohy ny ainy zany Alleluia. Vanga zany ihany Estera ne ho faty fa tsy nahoany le hiditra tao amin'ny lapa fa mifady ihany izy.
teo izy izy na ho faty asa zay mamonjy ny ainy amery azy ary zay mameny ainy no azo an'izany iny Estera kely iny niditra tao amin'ny lapa raha ohatra ka tsy nitendrena tamin'ny tenin'ny mpantsaka zany izy vita tapaka ny lohany satria zay ny lalàna sady eo amin'ny lapa koa fa be deaibe mipialina azy miandry fotsiny hoe raha vo io no ohatr'izao mikolosy ao fa tsy maninona alan'ny olona manaliny fa tianjanahary alan'olo azao fa tianjanahary tsy tiagn'olo azao vo maiky manjary arogny Estera mijoroy ianao ao atokantrano tsy voatery afinaritra ny zavatra rehetra fa Andriamanitra ekeo mihoatra noho ny olona tsy mamaninona mety veriny zavatra rehetra fa misy Andriamanitra manohana fa ny résultat final eo Andriamanitra manohana an'izay ty azy foana aza miezaky ny ady ho anao miza mijoro an'izy ho an'Andriamanitra misy ato Marie Esther Marie Magdalene rendretredretra iny angamba hitatsika fa ohatry ny vehivavy tena nijoro tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa hitanareo zay le endrika sy image hitarafana ny ministeran'ny vehivavy ao anaty communion zanak'Andriamanitra ianao fa tsy voatery hoe asehon'Andriamanitra fa le zanak'Andriamanitra mbola andrasan'Andriamanitra io vanahaka ny endriny mba ho asehony amin'ny fotoana satria voary rehetra efa nitenen'Andriamanitra nareo miandry nareo ka maniry fatratra ny fampisehoana le tena zanako dika zay raha tsy le tena zanany no mivoaka eo dia tsy manaiky anao reo zavatra eo zay no mahatonga anao mpahoriany valibavaka fa azadiny fa ny ambadibadika any nisy olona tena ny valibavaka miandry azy zay zavatra mampahory anao zany amoraina any aminy ary tsy nozay anton'izay no mahatonga anao manolo tena fa mifanaiky anao fotsiny amoaka n'le vokatra satria raha Andriamanitra ndrainareo raha tena izy tokoa ndrainareo dia manam-pitiavany nareo azay fitiavan'izay mamela matetika mamela matetika mamela matetika sy hotratry ny andro miletika mavamavana sopampiavana mavamaivane mavamaivana ofoko ofoko aleko ihany anao mba dio zany foko izany ofoko ofoko tianatsiny aneyana zany foko izany tandreo venolotra ianao dia mararirary ny aina venitsandrotra ianao ka motritra tomitany karakaina venolotra ianao ka mararirary ny aina isandrotra ianao ka motritra tomitany karakaina tsy ho tany karakaina tsy ho tany tarakaina tsy ho tany karakaina fa mba hibobokyany ranonay maivamaivane sopampiavana maivamaivane maivamaivana Alleluia urakoraka mafananamat izy andresy lavitra ao anaty fiombonana fa tena zany ny fandrina tsara indrindra ao am-pon'Andriamanitra atsangano hoe ny tanan'izay mahita hoe zany ny fandrina tsara indrindra ao am-pon'Andriamanitra vavaka andro any arivo androany maraina mba ho karazan'olona tena ho ampakarina sy fandray mifakasitrahan'Andriamanitra ny ainareo tsy soraraketo naray ary andresy mandrakarivo reo ady rehetra atreny eo amin'ny fiainana satria tsy anao tsony no hita fa izy mamiratra eo amin'ny fiainanao tsy manatenaka aman'Andriamanitra halleluia mitsangano eo amin'ny toerana misy anao ndao tsy kivavaka amin'Andriamanitra halleluia Jesosy eo amin'ity marain'ity tonga izay mitondra ny fona eto anatry ianao lay fo tianay hovaina amin'ny alalan'ny fanekenay ho tarihana misy etapy anankiroa tokoa ny mazanaka ny zanaka manana n'Andriamanitra novaina ho tonga hitafy an'ilay endrika
tahaka azy amin'ny fataterana no fahasoavany. Fa misy le zanaka anankiray faharoa, zanaka manaiky ho tariny fanan'Andriamanitra, aneo ny fisisy ny fahafenony ka tsy izay tsoa ny velona fa izy ny velona ato anatinay. Rehefa izy ny velona dia ho mari-panehoana ny maha-izy azy no mpanay manontolo amin'ny fisainana, amin'ny fijery, amin'ny fiteny, amin'ny fahafenon'ny ao am-po. Olona manaja ny ray, matahotra ny ray, mame voninahitra ny ray, velona ho an'ny ray eto ambonin'ny tany. Satria zanaka marina manaiky-tariany dia natao hifankahita amin'ny anjara voatendry. Tsy raraka ao anaty ato fa tahaka an'i Jesosy mahita amin'ny fotoana isehon'ny fanoherana ny voninahitry ny rainy. Lazarosy maty lazainy fa matory. Zanaka ilay finoana ao anaty fahafenona vao miasa. Satria rehefa feno ilay fahafenona ao dia tsy ohatry ny tsinitsina sy tsy misy ny olona rehetra izay lalovanay. Satria misy fahatoniana mampiasa anay ao anaty, ampijoro anay raka ny sitraponao mandrakizay. Androany tompo, ataovy tanteraka ao anaty fanekeny izay tsirairay avy. Tsy hoe mafana androany dia mangatsika raha-pitso. Mambatovy miorina tanteraka amin'izay amin'ny sitraponao moa hoe fanamasonao. Tsy fidinao any olonao ane, fa ny devoly tena manao izay fomba rehetra 24 heures sur 24. Anakorontanina sy anam-potehana. Fa androany Jesosy izay te hatsiaro an'ity fahamarinana ity. Tsy misy antony hoe ahoana, mety ny fiainako na tsy mety. Dia manaiky amin'ny supermaître hoe ametra-pialana na hierika kely na hiverin-dalana kely. Satria indray segondra tsy hafa eo ampelan-tananao. Tsy manana kotry ny androany a Jesosy iombonana aminao. Tsisy antony fiainako, tsisy ianao. Vavaka Jesosy androanao tsirairay avy. Tovy manapatsapazy izay lanja fiombonana. Sy ny firehitan'izany fitiavan'izany atao anaty mba halalanao fa tena zanako tokoa zahay. Ary aseho amin'izany mahazanaka ao anay izany. Mangatahinao androany ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Hiasa mahery ao anatinao. Aneo ny fisiny sy ny fahavelomany. Ny antom-pisinao vaovao ao aminy. Ako feno anao ny fiainako Jesosy. Dia amboary aho. Esory tanteraka izay toetra tsy nambolenao rehetra. Mahafinaritra ery mahita anao miaraka amin'ny mpianatra ao. Fa matoa tonga mpanompo mpisorona ny laza hoe izay tady an'i Jesosy avy any Nazareta. Tsisy mahasamy hafa azy anao amin'ny mpianatra raha nita maso ety ivelany. Olona faran'izay tsotra ianao mety miara-milalao amin'ny zareo akory. Miresaka aminy mety hoe olona faran'izay mety hoe miara-mitsiky, miara-mifalotry ny olona rehetra. Tsy nahalalana matorany tonga hoe iza tadiavinareo, izany Jesosy avy any Nazareta izay. Satria tsy hoe izy amin'ireo no izy. Zany hoe nisy olona tsy nahalalanao mihitsy hatramin'ny farany. Raha tsy teo amin'ny fotoana isamborana anao. Androany, favaka Jesosy, aza vela isy halalana anay. Foka ny olona rehefa hijery anay dia hitanao koa. Fanirianay Jesosy, nisehonao eo amin'ny fiainanay. Satria nanambara taminay no amin'izao natoko fahavalo fa ny halalana fa zanako izay dia nitovy toetra izay hoe niasa ataoko no ataony koa. Nandahitreretina fa izany asa ataoko izany nitoroteny sy manao asa magaga. Tsy izay le asa, fa le tena asa haiko mamela, haiko mamindra fo, haiko koa manetry tena, haiko mandefitra. Asa izany Jesosy. Manaiky ho taria fanahy izay no niasa anao mba hanehoana ny mahazanaka anay. Ary rehefa miseho ilay zanak'Andriamanitra ny voary rehetra miandry anay. Androany Jesosy, aza vela ampahoriany voary rehetra tadiavina tsy mety hita. Fa ataovy miorina ara-piombonana iray tanteraka aminao mba ho aseho fa zanaka fantatry ny voary rehetra. Androany ao anatin'izao fiombonana izao, ny fiangonana izay tandido ny vadim-pakarina tahaka ny vehivavy amin'izao andron'ny vehivavy izao. Sokafo ny fonao fa miandry anao malalanao. Ataovy izay havanana sy itiavana azy bebe kokoa. Ifandraisana aminy amin'ny teny tsisy fiatsaram-bela tsy. Fa fo tena miombona tanteraka sy vonona ny atika ny fampakarana. Efa mpampiomanana anao izy mba ho tsara fitafy. Hifankahita aminy satria eo na mpanao sy ny natao. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy malalo. Malalo eo masony mantsy ianao be voninahitra satria. Ianao le mendrika indrindra ao am-pony. Ambara fa voromailala tsy misy kilema.
na mbola ao anaty tsy famendrena azy satria lehibe loatra ny fitiavany anovanao mihoatra lavitra no mifaratsianao izay efa niaretany ka nanomboana azy no fahotanao tamin'ny fahasoavany. Verena amin'i Jesosy ianareo. Manana etaeta anankiray ny anananao ny fahafenony mba hanehoany ianao amin'ny fitiavany. Miandry ianao zao rehetra zao ry fiangonana mba hitany an' Jesosy amin'ny alalan'ny fijoroanao. Meteza moa fa efa akaiky ny fotoana. Anio Jesosy raha iombona aminao zay dia manam-pahatsapanana lehibe ny fitiavanao anay dia aoka aseho ao anatin'izao kominio zao ny fahatserovana fa mato anay roa ray fotoana lasa ianao nandatsaka ny ranao ho famelana ny fahotanay. Ary zany fiombonana zany ny fanekena vaovao sady mandrakizay iraisanay fiainam-baovao aminao mba aseho eo amin'ny tenanay sy ny fiainanay mety maty ny atsara sy anitra ny voninahitra ao mbadiky ny fiaretana miaraka aminao anao ny sitraponao mandra-piavinao ho anao ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra. Jesosy Kristy tamin'ny alazena madihana azy tena indray mofo rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia tsy tia nitenako izay vakina ho anareo zao natao fo fahatserovana misaora azy. Misaotra Jesosy ny amin'ny tena no nivakiny ho fanasitrana ny fanahinay ny ainay sy mombanay manontolo ary ankehitriny koa mikapoaka dia maneho miariary fa nisy ny razana latsaka ho famelana ny fahotanay amin'ilay fanekena vaovao sady mandrakizay satria fantatray fa rehefa latsaka ny ranao dia misokatra ny famelan-keloko avy amin'ndray ahafahany rehetra miverina amin'ny fahasoavana mananganina anay ho ilay tena zanaka tarihany fanahy anao ny sitraponao sady hanomana ny fonay eo na mifampakaranao. Anio Jesosy nizaniza nanota rehetra tonga eto miangavy a zavatra anankiray aoka hiasa ny famelan-keloko ao andray azy amin'ny fibebany ka hanangana azy olom-baovao indray hitatano izay tsirairay avy vimbino izay hijoro ho ny planinao sy ny programanao mandra-piavinao amin'ny anaran'i Jesosy misaora azy. O Jesosy naovinana mihinana sy misotro anareo dia manambara ny nahafatesany mandra-pivery eny amin'ny raha ho any lanitra bakatra antsika indray ao aminy ho azy any voninahitra mandrakizay. Amen. Aza mbola misy mihetsika aloha mazoto toerana ho avy ny filazana sy ny fanatitra dia orinan'izay mbola hivavaka ho antsika tsirairay avy. Halleluja. Saotran' Jesosy indray atsika ny amin'ny teny izay nomeny tena tsy vizana mihitsy sy manitsy atsika mampianatra atsika isan'andro isan'andro. Tonga fotoan'andro asantsika mifanatra araka ny teny izay nomeny mpanompon'Andriamanitra atsika teo ndao tsika hianatra anome amin'ny fo madio izay vao manao fanatra. Andao tsika ho sincère eo anatrehan'ny Andriamanitra rehefa fantatrao fa mbola tsy madio dia aza manao tsy hanentana anao mihitsy ny hoe tsy maintsy manao be satria noho ny amin'ny olona noho ny amin'izao fa tena mila tonga saintsika amin'ny fotoana rehetra rehefa hanao fanatra. Manana fotoantsika isaky ny alatsinainy sy ny talata sy ny larobia ahafahantsika manova ahafahantsika miara-mianatra. Ny latsinainy dia ny sekoly famahana olana, ny talata sekoly fanasitranana, ny alarobia fitahim-panasy ny tokantrano ao amin'ny super rue Analakely ao amin'ny riana faharoa isaky ny amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany. Ny zoma koa dia mitovy ny omaly ohatra ny omaly ihany eto amin'ny trampokon'olona amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 ora hariva. Ny sabotsy maraina dia ny communion ahafahantsika miaraka miombina eto indray amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 10 ora. Ny fotoana ny tanora androany tsy misy aloha fa ilainy misy ny toerana dia ny fotoana rariva ihany koa misy fotoana ny tanora ny resahana izay reportena ilay izy fa ho ampitaina amintsika eto foana ihany ny daty manaraka. Aza adino afaka manaraka an'ireny toriteny ireny tsika raha sendra tsy afaka manatrika afaka mamerina mijery ihany koa any amin'ny tambazotra tserasera tsirairay avy ny hvkl-mission events amin'ny Facebook, ny YouTube. Manana radio ihany koa tsika izay tsy tapaka ahafahantsika manovo ny teny ahafahantsika mandray fampianarana isan'andro dia ny 90.8 FM izany dia
mangataka antsika lehilahy rehetra mba zay afaka mijanona kely rehefa vita ny fotoana mba hifanampy amin'ny teknisiana hibatan'reto fitaovantsika androany reto dia mangataka lioanjota hiakatra ihany koa. Dia lioanjota rehetra fa tsy ny vehivavy rery le miakatra. miandran'le boxa tsy tonga rehefa mbola efa vita ho le zavatra le boxa mbola tsy tonga zay Jesus Alleluia, mi deranau agi ambanicho falei be mi deranau agi Jesus tumpo, hallelujah, mi deranau, Jesus si tumpo, falei bem, mi deranau, se tu falei bem, Alleluia. Manasantsika hitsangana efa tonga eto ny boxa dia ainjiro aty aloha ny tananao dia andaontsika hiaraka hivavaka. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay fa afaka nanome ho anao Jesosy. Misaotra fa tena tsy kivy ianao manitsy anay, misaotra fa mbola nomenao opportunité zay afaka mamafy ho an'ny fanjakanao. Dia reto box reto Jesosy dia atolotra ianao ianao Jesosy mahita ny fony tsirairay avy ao anatin'izany. Dia ny fonay ihany koa Jesosy dia atolotra ianao ny tenanay dia atolotra ho fanatitra vela raisy ho ankasitrahanao zany Jesosy ho an'ireo izay tsy afaka nanome dia ianao malala Jesosy ianao afaka mamatsy azy amin'ny fomba tsy takatry ny saina ihany koa amin'ny anaranao ny anaovanay izany mivavaka izany Jesosy sika rehetra iarana hoe amen. Alleluia. Afofainy milaritra ny taloha dia antsika hisotra n'Andriamanitra ny fosika manontolo. Misotra Jesosy tamin'ny teny, tamin'ny fiombonana, tamin'ny fanairana. Tena toronao anay mihitsy le secret Jesosy. Tsy avelanao izay hiasa saina ao anaty ady. Tsy avelanao izay tena hoe hivavaka dia hitoloko dia handatsaka ranomaso
amin'izay zavatraetra manahirana anay fa raha ny amin'izany mety etapo lalovany eo amin'ny nofo ihany fa rehefa tena velona atao anatinay ianao dia kai ny masonay ny sofinay sy nombanay manontolo tena tsy izay tsoy tokoa ny velona fa ianao satria na ny attitude-anay na fomba fanehoanay zavatra dia tahaka anao miatrika zavatra mihitsy satria tsy izay tsoy ny velona fa ianao dia miasa ny finoanao Jesosy le finoana mahita Lazarosy sy matory eo anaty fahafatesana le finoana mahita fampahiratana ao anatin'ny fahajambana ilay finoana mitsiky miatrika ny azy fijaliana satria mahita voninahitra eo akavanany iray ny olona mahita anao ory fianao mbola mavita miteny sy mananatra eny amin'ny dalana mitondra ny azy fijaliana hoe azy izany tomanina fa ianareo sy ny taranakareo satria anao efa mahita anao eo akavanany iray efa mirapiratana sy fandresena vokatry ny fo mahay mamela teo amin'ny azy fijaliana anazy nandefona anao azy raha io mamelany elo fa tsy fatan'izay ataony mampianatra anay ka ianao anana ny toetranao anayko tariny fananao zany ka ny tena fanirianao teneno Andriamanitra faniriako Andriamanitra ny aina ny sitraponao isanandro tena ampio afana masina tena ampio sy tario mandrakariva fa ampanekeko ny safidiko eo ambany fitarianao anao ny sitraponao mandrakizay ho fandresenao tany ny fisiko halleloia misona Jesosy raiso ny fanafahana avy amin'Andriamanitra ny amin'ireo fovoagezina rehetra ny amin'ireo fanao mahazatra rehetra tsy araka ny sitrapony mbola mety miazona ny ao anatinao tsy mampahazo aina ny fanatren'Andriamanitra tena ravana tsy anaketsy nampahifany zany amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fahasoavan'Andriamanitra n'ity marain'ity anovanao le karazan'olona mety amin'Andriamanitra tononoko manomboka androany fa vao manomboka manaiky ianao aneo ny fahavelomany amin'ny toe-panaraka ny sitrapony ho feny fanetretena ho feny fandeferana ho be fitiavana ho tia mizara tsy miadinadinao tsy mitady voninahitra tsy mila atsy fa mandeha ho azy zany rehetrarehetra zany rehefa mijoro amin'ny sitrapony ianao dia izy ny anome voninahitra zay manome voninahitra azy raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany ahafahanao mora tarihany fanahy velo ny fanahy andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho vehivavy sy fiangonana anomana ny fotoam-pampakarana tokoa ka hibanjina ny ao anatinao isanandro ara-pifandraisana amin'i Jesosy sy fiombonana aminy fa tsy ho variana amin'izao tontolo izao mandehana fa rehefa izay ny zavatra mitranga zao ny zavatra iseho ary tondroy maso ara-tsy ataon'Andriamanitra zany tsy renao akory any esoran'Andriamanitra ny rofo rehetra tsy eo amin'ny tenanao satria olona mbola ilainy ianao satria trano sy fanaka ary tepoly azo nitoerana tsy natao tanina fanehoana ny voninahity tsy mendrika hitoetra eo amin'io vatanao io fivotosana io noho izany miala eo amin'ny anaran'i Jesosy tsy mendrika hitoetra eo io fanaintainana io fa miala amin'ny anaran'i Jesosy ninona rofo rehetra zay tsy nambolen'Andriamanitra ary zavatra tsy nataon'Andriamanitra teo amin'ny vatanao tia marain'ity hoeson'Andriamanitra zany hiala faingana amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny tanjaka avy any ambony raiso ny hery avy any ambony raiso ny vahaolana avy any ambony raiso ny fahitapiti avy any ambony raiso ny fitsarana avy any ambony raiso ny lalana misokatra avy any ambony raiso ny fahamatsiana avy any ambony amin'ny lafiny rehetra mandehana dia mandreanao zay hijoro vavolombelony fahatsaran'Andriamanitra fandraiky amin'ny fahamonjeny ianao sy ny fijoronao araka ny sitrapony tsisy ninoninona kefa natombok'Andriamanitra zany teo amin'ny fiainanao dia hifarana fa zay zavatra natombony tamin'ny fahatsarana rehetra dia ho faranany amin'ny voninahitra mandana amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tantaranao zany tenenao akaikinao ho tantaranao zany hoe zany ny vavolombelonao hoe miaraka amin'i Jesosy satsy zany e asandrato hoe tanan'izay miny fa zany ilay izy dia sitehaka amin'ny mafo an'Andriamanitra noho ny amin'ny fotoana androany dia tsy afaka hijanona ela be tsika satria ilain'ny commune ty toeran'ity tena ohatrany hoe ampiangaviana feno ny angaviako vatany-dehilahy men'Andriamanitra tanjaka ianao aza vela jerena fotsiny reny teknisiany reto andravan'ireo structure ireo fa somary ilaina maimaika ny toerana zay mahatonga antsika tsy maintsy miala zao kehitriny zao satria ilain'ny commune ny toerana alleloia dia eson'izay zay mahatonga antsika manomboka amin'ny saina ny centre tsara amin'izay fa tsy ho antsika mandrakizay ty toerany ity fa
mba maingavy any vatandela azy ny men'andriamanitra hery atontolo eo fanompona. Misy olona zao mety hoe marary ny lamosiny tsy afaka miondrokotroka miondre mibatabafy lafa hitanao fa hiasa andriamanitra. Aza asiana olana tsy hoe noho izany mahatonga anao anompo akory a, fa mety ho tsapanao zay kasika izay a rehefa taonao mpitiavana zay fanompony zay. Hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo, mamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mila fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao a, fa fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo. Amen. Sy vonina ny mandeha